Efa kivy ozy izy hoavy nikizy tsy la kizy hoavy makivy azy akory teraka andray ve fa raha misefa kivy satria tsy niteraka ary zareo ka rehefa nandrainy Jesosy dia naninona teraka ary zareo dia nandrain'izay le sana fa misy tsy mahazo an'izay resaka izay mihitsy soratsika ny naina ririny tondran'izay hira kalokalo mahafinaritra be zay amin'izao arivarivany zoma fanavozana izao nde anomboka avy hatrany ary tsika dia miditra avy hatrany ianao vity ty fanokafana foitya ray aman-drenaina dia fa miomana ianao zany aminay clé USB satria anao mandefa an'izany eto ankehitriny dia ao arinan'izay mananeo amin'ny adiny ray eo ny naina riria dia miditra dokotera manampy amin'izay manazavany hoe inona raha mivoka-dratsiny zany rehetrarehetra izany horesaresahany eo amin'izay makasika andreny anana masiso rehefa tahirizina ray andro reny fa maninony reny reny sakafo rehetrarehetra miteraka cancer cholestérol sy ny karazan'ireny horesahany izy mirahalahy zany amin'ity ariva ity dia zay no mahatonga hoe mangila tsofina tsara ianao meno zany fanazavana zany do hitsanganaritsika rehetra anomboka ny fotoana na dia fa nisy ary zay fiderana fanokafa mbavony izay tsangantsika rehetrarehetra sotran'Andriamanitra lehibetsika mbola natratra n'ity fotoanandroany ity afaka anomboka n'ity zoma fanavozana sy fampirena ity ndeha ary araka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra tsangatsika ny tanàna kavanana ideran'Andriamanitra manao hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra ireriany aleloia masina 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 Jehova tompony maro enky mivonahany tany rehetra amen dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakarivana eny fahasoavana ompampiadanana avy amin'ny Jehova Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika dia isorantsika fa io tsika fa metonga tsikelikely za mogaga hoe lasa iza daholo ary ireo ihany tsika fa metonga dia teneny raha mbola misy namana ho avy na ny ambany ihany fa ato amin'ny premier étatsika ny amin'ity androany ity ny salamo farak'izay lava indrindra no ataontsika iarahantsika midera firy ary zany salamo zany dia firy ny fo indrindra ary misasaka izy amin'ny baiboly zay mihitsy ny toko hafarany fondrindra dia ny 117 misasaka ao amin'ny 118 ny baiboly ary ny 119 ny toko anisan'ny lavandrindra ao amin'ny baiboly mba tsara ny alalantsika an'izany ka ny fohy indrindra no antsika mideran'Andriamanitra satria fohifohy ny fotoanantsika maiky izy mirahalahy anazava makasikasika ny tontolo ny fahasalamana sy ny tontolo iainana ary ny fifoazana iarahantsika manonona raha ny fideranan'Andriamanitra atao amin'ny feo avy tsara mihitsy ny salamo fa 7:1 manao hoe miderahan Jehova ary firenena rehetra midera azy ry olona rehetra fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrak'izay ny fahamarinan'i Jehova aleloia amen ndao vavaka avy hatranytsika dia omena azy ireo satria fa latsaka kely izao ny amin'ny 3 ora vavakytsika faly be zay Jesosy fa misy rahalahy reto anorana indray mahakasika ny tontolo ny fahasalamana sy ny tontolo zay misy anay dia misaotra anao fa manana rahalahy tena tsara fana afaka ampianatra anay maimaim-pona Jesosy tsy mitaky tambiny avy aminay izy ireo fa fanolora-tena ho anao vitsy eny ny olona afaka mizara maimaim-pona zany Jesosy satria ny fitiavanao no manery azy ireo zay no mahatonga azy ireo tonga eto amin'ity androany ity koa dia mangataka ny famindram-ponao zay ianao no atanteraka n'izao fotoanandroany zao na iza toerana andrenesan'ny olona n'izao onjapeo zao fa maro kay ny olona manaraka an'izao onjapeo zao Jesosy te hitombo fahalalana te halala misy kokoa ny fanjakanao dia ampafantaro azy Jesosy fa tsy fanahy ihany izy fa aoko ny saina sy ny vatana dia mila manana fahalalana araky ny teninao mantsy eo amin'ny Osea Jesosy fa ringan'izay noho ny amin'ny tsy fahalalanay koa dia ankehitriny ary tonga veto ianao aoka tsy ilaza afa-tsy zay nampiteneninao ihany zay dia ampankiny itabatabany devoly satana rehetrarehetra tsy horenay afa-tsy ny feonao rery ihany koa dia mankasitraka indrindra Jesosy ndreto zay mideranao mankalazanao na dia tsy mba mahay tahaka ny fanao ny anjely sy ny olo-masina ary fa tsotsotra ihany ny fahaizana rehetra mideranao raha izy fa tena vokatry ny fona rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enky mivonahany tany rehetra amen petraka izika rehetra ny teny anorenana moa dia araka le ao amin'ny Osea toko fahefatra araka nefa natao tao anatin'ny tonombavaka teo ihany ny Osea toko fahefatra dia andininy fahaenina dia zay teny zay no etsika
Anorenana zao fotoana androany zao. Hosea toko faefatra de andininy fahenina. Ao ary. Rehefa hitantsika de misy mamaky anankiray mafy be Hosea toko faefatra andininy fahenina. Amin'ny anaran'i Jesosy isa 2:3. Ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Rehefa tsy ampy ny fahalalana no zava-dehibe amin'ny fiainana. Raha vao tsy mahalala ianao de mora ringanina, mora ravaina, mora pitehina. De zay mahatonga antsika mila mitombo fahalalana tsara ao amin'ny Kristy tsika. De zany indrindra no mahatonga ny Satana tsy faly rehefa hianatra ohatran'izao tsika. Satria raha vao mitombo ny fahalalana de fatany hoe sarotra be amin'izay ny mamitaka anao. Zay koa no mahatonga ny hoe ny mampahantra ny Madagasikara nyresantsika tamin'ny herin'ny androany de satria ny mpampianatra mihitsy ny kely karama indrindra. Araka ny resahana tamin'iny hoe professeur tamin'iny hoe aotra faingo kelka tsy fantatro firy izy zay ihany mba budget ny fanjakana omena ho an'ny mpampianatra amin'ny resaka fampianarana. Nefa ny fampianarana no jiro fanilo omena ny olona. Ny firenena ray zany rehefa tsy mahay ny olona ao aminy de mora ambakaina izy. De zay no mahatonga ny Satana miezaka mihitsy manambaka atsika ka tsy ho anay ko ambakaina intsony ny fifoazana. Efa tsy ora fatoriana intsony zao fa ora fifoazana. Ianarantsika androany zay no nanafarantsika mihitsy ingénieur no ampianatra antsika mahakasika ny fambolena. Ho hitanao ao hoe ay ve zany pasteur no mahatonga an'izany. Gaga ho ay ianao hoe menamena be le voatabia amidy eo an-tsena. De avy eo misy miteny hoe pasteur reny ingeka misy produit chimique mahatonga an'izy menamena be ohatran'io hoe fa sasao reny farafaratsy mbalo miadiny ray eo anaty rano. Fa raha zany de hinana produit chimique ianao de arary. Teny aminay teny sabotsy nisy fotoana reny le kisoa reno tsindromin'ny olona fanabeazanaizana. Tsy ny rehetra akory ny teneko an'izany. Fa tena mivoraka be, tena ngeza be io kisoa fa makarary zay mihinana an'io. Teto zany hoe fanabeazanaizana no andromana anazy. De tam'izany voarara mihitsy ny hoe maky ianao any amin'ny CSB2 tsy mitondra hoe tena ianao marina avy ampiasa ny lista sao de ampiasainao amin'ny zavatra hafa le izy. De akehitriny koa de na eno fa ny akabeazany fanamasahana ny akondrony de efa tsy le fomba naturel firitsony. Le aotrika ny akabeazany fa misy produit chimique zay ahafahana mahatonga azy masaka be. De zay mahatonga le akondro ohatriny hoe masaka be ny hodiny fa rehefa voasanao mbola mantamanta ny ao anatiny. Ny antony rehetrarehetra de tsara mampafantatra anareo androany fa misy an'ilay nouvel ordre mondial. Zay hoe misy an'ilay hoe soft skill operation. Zany hoe famonoana ankolaka ny olona rehetra. Rehefa mitombo ny isamponina de mitombo ny filana ra-tsakafon'ny olona. Dikan'izany na zany raha tiana ho voky zany ny olona de na ny sakafo no ampitomboany, velaran-tany ambolena no ampitomboany. Na rehefa tsisy mivelaran-tany ambolena de inona no atao zany? Ataovy mafy inona no atao? Azonao ve zany zavatra resahako zany? Raha misy balance zany eto de ty amin'ny akaviako ty ny olona roa kilao, ny sakafo nefa atsasa kilao. Ahoana zany ny atao mba hifandanjy izy anankiroa? Tsy misy soafa sy roa ihany. Na ampitomboana ny kilao an'le sakafo hohanina ato amin'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny zavatra atao rehetrarehetra, na anenana ny isan'ny olona. Azonareo zay fanenana ny isan'ny olona eto ambonin'ny tany io resaka fanabeazanaizana io amin'ny akapobeny. Misy antony fa maro amin'ny fotoana mampety azy lazaina aminao. Fa fanenana ny mponina maneran-tany koa araka le nouvel ordre mondial zay Satana ny tena ambadika eo de ny fanapozinana amin'ny alalan'ny sakafo omena antsika isan'andro. Zany rehefa pozina tsikelikely ianao de ao anatin'izay miamarary de tsy mateza ntsony 10 taona de antra maty, 20 taona raha ela raha tahi mateza indrindra raha de 10 taona 70 taona tratry ny AVC malemy amin'izay ny hafarana. De zany rehetrarehetra zany no mahatonga antsika mianatra androany ka tsy ho lava safariny be, tsy ho lava kabary fa ny anareo mahaso efa maika hijery sofina maika eno ihany koa. Zay koa ty efa maika anoritra mpianatra fa izy mirahalahy ty efa vonona tanteraka adiny 2 mahery kely eo ny fotoana ananan'izy ireo andao amenanao avy hatrany efa vonona ve zokonaina any ao amin'ny lafiny teknika de tonga de ometsika raha vao vonona de afaka mitsangana makety avy hatrany ianao ampianatra an'izay zavatra izay ho hitan'reto olo reto fa aleo mihitsy marina hoe mety mahalalalala ihany pasteur fa aleo tena le olona mahay azy no ampianatra antsika. Samy mangila tsofina daholo ianareo any anatin'ny tokantrano any. Raha ampy ny fotoanany ray aman-dreninaina de ampahafantarina ianareo hoe maninona ny feno valala. Fa maninona ny Madagasikara feno valala tsy mety maty mihitsy.
efa nazavazavaiko aminareo to ambany tao inona ny anton'izany satria anokanana budget vola be ny famonoana valala nefa misy fomba ahafahana misoroka an'izany dia ao anatin'izay koa horesahany aminao any amin'ny farany zany misy fehany a hoe reto zany ny zavatra tokony ho ataonareo reto mila tandremantsika mianakavy a dia faranana mifandroahana ny devolo satana izay mitondra an'izay aretina maro samihafa izay mba ho salama lalandavitsika rehetrarehetra amin'ny fiainany tanjona zany dia mba fifoazana salama ara-batana ara-tsaina ary ara-panahy zay ny tanjona zany raha mety aminareo a retsy aririna be retsy nareo retsy arina nge afaka miroso atao ambadik'ilay caméra fa lasa lavitra loatra ianareo raha ohatra ka dia afaka miroso satria ty vidéo ty so dia kelikely dia tsy tazanareo tsara dia afaka miroso nareo any arina afaka miroso raha te hiroso ndao ary metsika ny zokinaina amin'izay a ny fotoana rehetrarehetra sodra tompoko sotra paster ary mba atao maresadresaka tsy aloha sy na tiaka alohana hoany na tsy hoany eny ary TV mandeha ity tsy mandeha zay eny ary sotra ny ray aman-dreny pastera mandama fotoana tahaka izao fa zava-dehibe tena zava-dehibe a aza mandeha lavitra ianao fa lozany ray aman-dreny zany manahirana resaka fahasalamana zany androany ao moa dokotera manana azy tsika ilazalaza bebe koa fa ny fahasalamana manko zany a ianao mbola salama zao dia fahasalama ianao dia misy an'ilay atao hoe fisorohana zany any aloha iny rehefa marary ndray ianao a dia misy fitsaboana ao rehefa sitrana ianao avy le marary iny mbola misy zavatra ataonao ihany iny dia any amin'le ary aloha mihitsy zany a mbo hidirako mihitsy any amin'le hoe zavatra hoanina zavatra inotesy zay rehetra ampidirinao anaty vavao zany ary rahantsika malala fa tena simika be daholo ny zavatra ny akabeazany zavatra dia iresaka zany natao hoe fambolena voajanahary amintsika menakavy io moa ndresahako tamin'le namako fazaza hoe zay malagasy ao tsy ampianarinareo mamboly zany ainay io na ny japonais ary resinay zay tsy anao fotsiny aloha zao ny zava-misy eto Madagasikara mizara telo ny fomba entina mamboly zany tsy le hoe volo tsaramaso na katsaka tsy zay fa le fomba entina mamboly katsaka fomba entina mamboly tsaramaso sisisisa zay zany no mety ve za eto mety eto tsy dia mahazo tsara ve asy photo anankiray hoe dokotera zafady indrindra amliambo mavomavo ny fisery na misy akoritry photo vereo tena tsy hita eny ary anankitelo ny fomba entina mamboly a voalohany ny fambolena atao hoe conventionnel ozy mivazaha zany milaza azy na ozytsika gasy kotsiny hoe fambolena simika io fambolena simika io zany a dia ampiasainao daholo zany ny zezika simika amin'ny zezika simika misy karazany efa manjatonjatony ao dia ampiasainao koa ny zezy biby rehetrarehetra rehefa mety ho biby zany mety daholo asa aloha efa nanisy nanao sakana alika anao zany mbola tsisy angambo fa ny akoha ny omby an kisoa sy ny setra taka zany efa nisy efa be da be raha izay faharoa zay a fahatelo a rehefa marary ny fambolena dia ampiasaina ny produit chimique pesticide ny anarany produit chimique rehetra zany dia pesticide daholo fa misy ny insecticide mamono biby a fongicide mamono aretina mbola misy an'izany hoe herbicide zany koa ary mamono ahatra zany zareo any ambatondrazaka any zany rehefa mamboly vary dia mampiasa an'le hoe déshormone i déshormone io a amonona an'le ahatra amin'ny vary dia amin'le déshormone misy teknika be hoe misy hoe sélective misy hoe mamono boribory ravina izy mamono lavalava ravina izy zany ohatra zao ny katsaka zao lavaravina vary lavalava ny ravina fa ny tsaramaso boribory ny ravina dia rehefa alefa ny atambary io déshormone io zany a
mamono boribory ravina no atao dia tsy mety maty mihitsy le vary zany satria tsy mamono an'le vary ohatran'izany le zareo mampiasa ny lalamby ireo rehefa le rakotra bozaka be iny lalamby iny dia mampiasa an'le atao hoe herbicide total izy no dia zay rehetrarehetra na lavaravina na bory ravina dia vonoiny daholo dia mandeha amin'le drezine izy dia rarany amin'ny lalamby iny le ana dia misava salam'izany eo amin'ny masom-boly koa dia mampiasa masom-boly rehetra izy io conventionnel io zany na io chimique io misy manko ny masom-boly amin'izao misy le atao hoe OGM zany efa modifie tamin'ny alalan'ny génétique zany efa nisy resaka zavatra lalina be any amin'ny laboratoire any amboarin' zareo dia lasa mahazo voasary ianao mamy ohatra ny voasary naturel mihinana an'ireny asa karazana pastèque nohatra zany dia tena hafa mihitsy zany efa nisy modification le izy dia misy koa ny hybride semence hybride masom-boly sisisy masom-boly gasy ny zanatany sisisy zany ampiasaina daholo zany zay zany le fambolena simika manao compost koa zany dia tena asiana zezikomby asiana misy le hoe asiana mialatsiny fetitra moa fa dia formation tia pipianombo vavy compost dia io zany sao dia pipianombo vavy maty soda koa le reto zany dia compost raha ny tena marina enim-bolany ao vao tena masaka tsara fa ny azy zany fito herinandro ny zala accéléré le izy dia asiana isan-karazany amin'ny tsinainombo reny nareo misy mamboly nareo rehefa mody tsy manana fotsiny fa tsena manangatanana any rehefa avy eo zay le fambolena simika zany simika ry zareo vazano anisan'ny napiditra an'io tete amintsika izany fa ny fambolena faharoa indray inona raha fantatrareo fambolena biolojika zay i Prince Charles zany any Angleterre any zanaky ny reniny Elisabeth hono zany ny fondateur an'izy io namorona an'izy io izy io zany tsy mampiasa produit chimique atsony loatra misy any ampiasainy fa zavatra efa zay tena efa spécial dia nasorony daholo ny zezika chimique fa ny zezika biby rehetrarehetra kosa dia mbola ao ihany ny zezika chimique zezika biolojika zezy biby na omby na kisoa manao compost izy dia asiny an'le maty soda ihany sisisy zay fa efa miala kosa le chimique izy koa rehefa marary le fambolena dia tsy tifiriny amin'ny fanafody le izy fa mampiasa le atao hoe ady gasy izy zany atsangano ny tanàna hoe izay mba manana fambolena kely na dia raha metatra carrière ny tanàna tsy voninkazo aloha le sahako fa tena hoe legioma mihitsy izy mety mba manana zany ny tanàna anina ivy misy namandreny misy saotra nareo zay zany le fambolena biolojika fa ty ataona ity zany fikarohana avy amin'ny fikarohana izy ity ohatrany vazaha hoe innovation agricole zao no natonga le izy zay moa zany dia nianatra firy taona nianatra nyty hoe fambolena ty fa vao nahita nyty anankiray ty tonga dia resy lahatra hoe mety amin'ny fireneko ty Jesosy tena mety ty zao ny fomba nahitako azy izy ty zany le karazana izy ty miala daholo indray na hatramin'ny zezikomby rehetrarehetra biby rehetrarehetra miala tsy manao traitement zany masom-boly masom-boly eo ihany ny ahodina ianao zany sady tsy vidy zezika tsy mazavaikeo moa zay zavatra zay zay ny hoe fambolena zay moa ny teny nalaza azy anga fa mbola mety misy tsaratsara koa hoe fambolena voajanahary zao zany no tany ambanivohitra tany tanàna zany ndray mandeha zany dia io za misavasava sary tao le nenitoanay dia nahita sary zay telo labe bata iny ty voatavo ankiray voatavo ray nefa le labe akitelo mibata azy gaga be aona ry nenito ty sary ty voatavo eo iziko aona koa mangeda be an'io nama ina zezika tamin'io tsisy zezika zany io fa natsipotsipony dada toeny tsaha eo fotsiny io hoale reto zavatra tsipotsipo koa ve nama dia ngeda be ohatra ty tena ngeda zany ngeda be voatavo mialatsiny lofa le voatavo misy zatrany zany teny zany tsy mety mihitsy zany any avaratra any fa dia zay moa fitentsika azy aty fa tsy rebika saotra ny dokotera tsy rebika aloha zay nitanao ikambanatsika azy eto zay fitsoana azy eto Madagasikara
de io tsirebika io zany a nanaitra ny lohako tato anaty lohako tany hoe ahoana fomba azoona tsirebika be ohatrany ity a nefa tsy asinana sezika koa na sezika ombona tsisy ninenina nefa ngeza be ohatrany ity ary tsy ray tsy roa le izy zany tamin'izany fa tena ngeza so izy asiny zareo sezikombo zany de efa ohatra zao sisa le tsirebika fa tamin'izany izy tsisy nininana miarapatsika eo amin'ny onjapeo aloha 105.6 FM satria zay vao mandeha mivantana ny fandarantsika de manasanao raha misy ny fanontaniana de efa amin'ny 033 34 80 34 51 65 06 makasika ny fambolena sy ny tontolo iainana ary ny fahasalamana zay zany no resantsika zao a sy ny fifoazana pisotro toko miala tsiny nanapakely fa zay vao tena mivantantsika mivantana amin'ny onjapentsika ray aman-dreny a zay sora toko sotra ny paster mbola aza karikarina ihany ty mety a mahino tsara dolo ve mety eny ary fizako ihany io zany nanaitra ny lohako tao hoe fa ahoana ny fomba nazahoanan'io de lasa nanomboka za mino fa jesosy nanangia nitady a nanao recherche tamin'ny rehetrarehetra na boky na internet na de farany ary ny olona zany rehefa déterminé rehefa tena ao anatin'ny fony le mitady zavatra zay marina ny tenin'Andriamanitra hoe zay fatra mpitady ady anina ozy ahita zary tsy Jehova nitadavo tamin'izay fa le tsirebika be de nahita namana japonais namako aza vao amiko a zao izy mahatonga an'io misy bibikely ao anaty tany ao a micro-organisme ny anarany na ozy ny gasy hoe microbe fotsiny zay ny ilazana azy bactérie champignon protozoa be da be amina miliary izy ombany ao de raha vo asinao zavatra ozy ny tany lasa ireo midina any ambany be any de le fambolena misy mazaka ihany ao izy fa kely fa le fambolenanao zany ozy le zezika sy le fambolena sisany ao ohatra zany manao zezikombo zany ianao zezikombo ake ino ity izy azotany betsaka enina ozy izy ny gasy misy hoe enina de p de k de iny zany de le sakafo hoan'le gasy zany be enina be fa reto bibikelin'Andriamanitra reto a mitondra zavatra be da be sasa mitondra calcium sasa mitondra potassium sasa mitondra oligo-élément ozy ny vazaha be da be isan-karazany io ozy natonga le voatavo ngeda be satria noho ny am'ireo bibikely reo de ty fambolena voajanahary zay atao hoe vokatry ny fikaroana ataonay ity zany a de fahaizana miopy an'ireo bibikelin'Andriamanitra reo ary za mino a fa ny mpanompon'Andriamanitra ihany mahay manao an'ity fambolena ity satria ny mpanompon'Andriamanitra manana tahotra hoe ohatra no vonoko indray le bibikelinao Jehova mba manana fieritreretana zany hoe ohatra ny tsy tean'ino tsy ratsy akory le fambolena misy zezika zay kosa aloha de lako zay fa tianay ity tsara zay koa tokafanay ny anaiko de lasa tonga taty reo japonais raha zay nge ozy tsy mba nisy nanjanaka de mbola nitoy foana ny agriculture naturelle anay atrany aloha be tany mandra-pahatonga an'izao ty korzety meko an'se ty anakiroa fotsiny meny ana ty zao ozy efa 20 taona ny nambolen'ny razambe anay ity jany veo le reto fa nareo ozy ny zanaha ny vazaha de ataoana va zay ny tantaranareo de nety ny vazaha ny zavatra rehetra avany tsara le izy ozy hoan'ny firenena misy mahatsara azy rehetrarehetra fa tapaka le nataon'ny ray aman-dreninareo taloha tsisy natsaro anintsony nareo zareo tsara fa ozy ny gasy hoe tainombo mivadika ozy maninona tsisy maka fa efa misy tompony avadiky le gasy zany le tainombo eny an-tanety dikan'iny avadiky iny amainina satria natao tany nampiretanafo ny tainomby mialatsiny am'le fitenenany le zezikombo zany nampireta ny gasy afo fa tsy latsa tsy nidina tany amin'ny tany gasy mihitsy zay any an-tanàna any misy adivory toy izy dadabe anay reny le ty zany mandrava sarotra zany reny le ty ny anina midiny anao any zao mandrava zavatra fa no hitanao any
fa tsy mandrava sarotra za mieritreritra hoe amin'ny lafiny anankiray vao hotafady ihany le tany malagasy lafiny ray jereo tsara ny olona taloha zany ny bebe anay za 100 taona vao maty misy 100 taona mahery daholo ny olona to centenaire daholo le bebe anay maneno lakolosy de miainga eo an-trano izy andeha hivavaka mirava ny fiangonana tonga mbaravara ny fiangonana izy satria ninana an'io zavatra io izy ninana an'io produit naturel ora zavaiko tsara izy rehefa aveo fa tena tsy mandeha tsara moa ty fa hitantsika eo zay mbola vahaolana de zay zany ty fambolena ataotsika ty atao nay ty nalaina le courgette anankiroa an'le japonais de natao zay nazahoana voniny juste satria avany am'zareo any kosa moa zany tonga ty amitsika mba sarotsarotra ihany le hoe ana va nambolena na tezaina tsara de natao zay nazahoana voniny fotsiny akana masomboly de izy masomboly izy zany efa gasy am'izay iny de netina tany amin'ny tatsaha am'izay le izy netina tany amin'ny tatsaha de misy namanay tatsaha any talata amin'ny volonondry anaty vovoka be rehefa mitady anay zany de anetsaha miandrondry anetsaha zay nanao koa an'io courgette io fotony anankiray am'le ngeda be ohatry zao vao mijanona ngeza be 1 kilo zany ny poids moyen an'le courgette 7 vao mijanona poids na izy ny fototra courgette ny anay ray ihany ao anaty lavaka tsy manao be da be fa ray ihany satria tokony sakafony ray de menana ano de karoty retraretra tena tsy napotsiko misy raha magronoma na hoe hay vena tsy nizezika ihany tena mampangeda be zavatra tsy tena mahavokatra de netinay tany amin'ny CNRE any Tsimbazaza io courgette io mba ataovy analyse io raha ngaty courgette io azafady de nitondra tany koa zay 1 gramme tany kelikely isany teo de nalaina tao de nanao ana tany amin'ny laboratoire tao gaga be ry zareo tao amin'ny CNRE ahoany ty courgette be oligo-élément be ty izy natao hoe oligo-élément zany re olona le tsika mantsy zao de mety hoe NPK ny fatatsika azote potassium calcium fa io oligo-élément zany misy zavatra boro misy zinc any anatiny any reo oligo-élément reo zany reo no mitazona amin'ny fahasalaman'olombelona itsika zany zao misakafo legioma ataoko hoe legioma le hoanina de rehefa mihinantsika de tsika m'olombelona rehefa voky de mba mandeha mivoaka fa le sakafo hoanitsika rehefa aveo tsy mamerina an'le zavatra naritsika zay le mahatonga ana amin'ny tenanareo 100 taona daholo ny gasy taloha ny akabetsahandro ray aman-drenireo satria ninana nyty izy be oligo-élément be tiry zareo ary lazaiko anao fa atao lasary nama zany courgette zany tsy mifakahita tena tsara io courgette io napetraka enim-bolana zay mantsy niezaka mivarotra tary ambotra biby tary varotra zay teo de varotra de mezakazaka ny olona vity fa nisy anankiray vao tsindry ny gazety tao tsy hitanay mihitsy enim-bolana tatio arina vao hitany maso de nisokavana oa le reto tena adiny dio ve tsy efa aloha be didina ohatran'izao tena mbola intact courgette bio ary ainareo tsara manavaka le bio sy le naturel efa tsara be zany courgette bio zany fa ty mbola voajanahary mihitsy tsisy na zezik'omby ary de nalaina koa le karoty voajanahary de nalaina koa le karoty bio zany de napetraka teo ambony gazety nandritan'ny herinandro efa valo mainty be le bio le anankiray mbola mavo efa manomboka valo mainty any izy fa mbola mitazona ihany le lokony mavo de rehefa voasana ny karoty de misy an'le taolana iny ao anatiny ao tanareo le taolana fotsifotsy le voajanahary tena kely ohatra tsy naina stylo le taolana le bio ngeda be ngezageza ihany tanareo fa misy ino ty izy misy différence be zany de ny olona zany nisy namanay ankiray manana tension izy 21 tension ohatrany efa ambony any zany efa tapony mihitsy zany de tonga tany am'le tanàna
any ambotra tena inany any varabaratrany ampanao an'le formation fambolena tsisy zezika taitra be izy tany ananina tany de ndeha jery an'izany izy efa tsy de amin'ny forme tsindrina foana izy isam-bolana sa tsy haiko isaky ninona de nanaraka an'le formation izy de izy tsy niteniteny taminay fa tonga de namboly izy misy kely ty de ataony karoty kely le tany sanatria mampitovy de ty ataony harikôvery ty ndray sakamalao kely de zavatra karazany fito anao de mihinana isan'andro le madamo jory vavolombelona taminay izy tsy mitsindrona tsony amesenaina ozy ahoana nidina seziny tension inona zany le nikorotana tao anatinao inona zany le ozy miteny tanora sangojy tao e de fanontaniana moa zany fa dokotera mahay mamaly an'izay fa de za zany nieritreritry fotsiny reto oligoélément reto tena ilain'ny vatatsika olombelona manino ty izy mikarakara ny fahasalamana leo zany tafiditra ao anatin'le hoe ny fisoroana hitako azy de fa izao koa satria miresaka fifoazana za moa mahatsiara ny dokotera tamin'ireny covid reny fa tsy tapaka izy tao amin'ny tele teo lasa tsy zany aloha mba mena te akarakara raha efatrentsika sotra dokotera matena na mpianatra na mpahery anay nareo vao mahita anareo zay de ohatra sitrana ho azy zany le reto zao le covid amin'ny mafifoazana no resako aty ty le virus de le devolo ny taxi tengenany virus io tsy hoe mandeha bisikileta zany le virus na mandeha moto de le moto iny devoly de ianao raha vao miraikiraiky tsy mandroaka devoly de ipetahany tongo aminao izy fa raha vao mandroaka devoly ianao mba hitany lasy ianao satana zay na velona anisan'ny tonga de tsorina hoe tsy nahavoan'le covid satria mahazoto mandroaka devoly tena misy le virus fa nazoto nandroaka devoly ary le mandroaka devoly re olona aza miandro roany olona devoly zany zay mino ady miasa ataoko nataony kozy Jesosy androka amoaka demini amin'ny anarako izy nakatekomeniny ianao nanankizy kely ara-pianaro zara amin'ny lalana tokony alena atsika mantsy le zara amin'ny lalana tokony alena de hoe ahoana moa zany hoe mivavaka mamaky be oy mety zany fa mandroaka devoly koa de ziny zao de efa ampianaro androaka devoly ny ankizy zany ary le lalanako tsy haiko alovany anay artiste tonga de mahitsitsy be zay mandroaka devoly isaky mivita vavaka maraina de roa io devoly io miala tsy ny fotra mifampiditra ve zany resaka zany de zao sady efa mamaraparana ihany aloha fa arakaraky le fanontaniana rehefa avy eo mivarotra ary zay tery tanina reny tam'izany lalaora valomanana no mera tao sarotra be maka toerana tany amin'iny toerana iny hoe hivarotana sarotra be fa tonga de nitondrana n'le courgette grametre be ohatry zao inany anareo izy madame lalao zay tompoko mba io secrétaire resao amin'io fa za mbola sahirana tiry secrétaire meo any zareo ty hoaniny ty courgette ty de ohatriny ty atsy izy vidiny fa tonga de hoaniny fotsiny io meo azy any fa zay tompoko mangataka toerana mba hivarotra an'io amin'ny fotoana mampety azy netin'le secrétaire tany de nameny tokoa herinandro taorinan'iny asa nangiara iny mihitsy no taitra tany izy ny tompon'le courgette no anay namenay en contact atsoa izy ahoany reny de nazavaina tao moa zany zay ny nazahoana toerana teo atapina tanina renina nahazo tsena teo zay nahazo kely asana 4 mètres carré sa 5 mètres carré tao atapina tanina renina eo amin'eo le avy am'izay ozy nareo reo vehivavy tao amin'ny finance amin'ny trésor miaraka am'le kirariko fandrombana ho za aloha zany miresaka mitatsahany amin'ny fiangonana misy atsika rehetrarehetra any ambamba voatrany fa raha misy tena volona raha mba livrena tatanina nandrano ato zany le izy tena mandeha io tsy takany courgette tsotra io
ndre mandeha nisy tatsany araka taminay souffleur izay moa tsy mbo manambola tsy tanyrazanay souffleur no nataonay dia nasinay soratra tamorony arabe napetraka fotsiny hoe apio amesenay na fa zavy nasenao namboly an'ity dia mba nanao an'ity tsika fa mbapidoro ery amorony arabe ery dia nasina soratra sans engrais ni fumier ni pesticide teo am'le souffleur be na andeha le vazaha na andeha ohatr'izao depasy an'liza zao izy dia nanao maro tsara ery ngiarena dia nataony sisiny ahoana tsara ozy io tena marina avy io andao aro zo any am'zay aizany sahambolenareo anio ary io andao any ozy nakany zay za ozy voa 50 metre na 25 metre dia efa heniko hoe misy fofona pesticide zany na misy zavatra zany fa nandeha za koa sady mivavaka iny tapeno any nyorony io tsy hahenin'inina jesosy lasa tonga teny am'le saha mihitsy savasavaina nangadiny nakangady izy jereny tsisy ninina eriny izy me 5 ao za 25 000 souffleur anankiray ho an'ngetroka zany aloha ty produit koa anankiray fa ny apportseko anareo dia zao mbo andramy any le reto ao an-trano maka gony ange dia maka ana dia asosa salady asina gony dia asina tany dia salady agriculture urbaine ny alan'izay na raha misy malaladalaka kely dia asina voatabia kely fototsaraina tsara zany tsika mihinana ny zavatra nambolentsika araky ny tenin'ny pasteur teo midorehitra menamena mangirangirana be zay voatabia io anomeritra atosika amin'ny mamoaka an'io mbola maitsy dia efa hotazany zalala izy dia apetrany ao anaty kesika alefany amin'izay le atao hoe ditane alefany ao dia iny manamasaka azy rehefa mividy voatabia aza mividy an'le mangilatra be lo ary le somary lolo iny iny tsira vao mety tsisy fary tena zao mantsy teneny ana rehefa tokony hijanona dokotera MP3 ity va efa ho ajaniko dia zao amin'ny fanafody io zany misy karazany telo io fanafody io fiasan'io fanafody io voalohany amin'ny alalan'ny fofony le fanafody no mamona an'le biby faharoa amin'ny alalan'ny hoe mahakasika an'le fanafody mihitsy le biby par contact fahatelo farany ozy vazava hoe systémique miditra any anatin'le voatabia mihitsy le fanafody mamonjy an'le zanak'olotra ao zany na courgette na sisisy miditra ao mihitsy izy dia le fanafody zao zany eriko kely le tantara asana tamin'ny andron-dratsiraka iny na tamin'ny andron-dra valomanana nisy famaliana be tao amin'ny ministèran'ny fambolena tao hoe désengagement de l'état à la fonction production agricole miala mitatsaha am'izay fanjakana nefitsika pays à vocation agricole dia nisy famaliana tao nisy adihevitra be dia hoe io imposition banque mondiale io fa zao amena amin'ny privé am'izay nefa le privé anao an'izy tsy mbola vonona am'izany dia am'izao fotoana tsisy teknisianina tsony makany an-tsaha dia nitatsaha zao ny ingénieur any tsy hay ary fa mety efa 13 ingénieur mihitsy izy ao dia manao zay mahafinaritra azy izy androany tifiry ny voatabia io raha pitsy mbola afafy tifiry ndray mandeha ndray alohany tifiriny any tsy meritreritra an'le olona ihinana azy ary mihitsy izy hitanareo dia raha produit zany miditra any anatina voatabia mihitsy le produit iny no hoaninao samy tena grave zay ninaro voatabia salady ny anananana matsy be fanafody be azy zao misy le atao hoe ramery zay matiky le ravinao dia tifiry zala be mihitsy io rameriny io atao mibetsaka le fanafody afaty an'io rameriny io dia nao mihinana ty ange vory ny ananana voatabia salady reny zany raha azo tompoko dia alohantsika mamokatra azy tsika tompotsika inty izy tsika ao an-trano tokantrano mihitsy dia atao voajanahary zay misy dépliant ihany eo fa mbola sahirana kely za ato amin'ny teknika ato hozaraiko zany alefa amin'le atao hoe fikrimi hainareo le fikrimi misy Facebook fikrimi io dia alefa koa le dépliant zany
le fambolena voajanahary dia mifikirimy iny mandefa azy any amin'izay mangataka zany mandefa any fikirimy mba transféré ho an'le dépliant fambolena voajanahary dia alefany any le izy miara-miasa amin'ny fikirimy izy antsika anaparitahana an'le izy. Zay angamba aloha ny teny maro tsy laozanota ozy ny tenin'Andriamanitra dia ameko ny dokotera indray aloha raha misy fanontaniana moa dia zava-dehibe eny asa eny tompoko afaka mitsanga madama zafady tompoko voajanahary eny tompoko le bio le fanresahako teo le bio zany tsy manao produit chimique mihitsy fa ny zay biby mbola eo daholo ihany zany na ny masombola ary dia mbola izy na hybride na OGM ataony asa na ataony ihany reny fa ity anakirety fotsiny esorona daholo mihitsy rehetrarehetra dia ny force naturelle du sol zany no mamelona le fambolena dia le sanve zany indrindra ho antsika mpanompon'Andriamanitra tsara mampahafantarina antsika hoe ny tanjona zany mampahafantatra antsika aloha le zava-misy izy hoe ty ny tena tsara mba raha teo lavandro iainana mba tsisy ny aretina miditra ty zavatra ampianarin'ny zokonaina ty tsisy hoe vola aloha tsika zany tsisy resaka publicité atao aminareo tsy zany fa ny tanjona androany dia hoe anentana antsika mba hiditra amin'le fambolena naturel mihitsy ialana amin'ny aretina loza be nge raha le tenena teo le hoe voatabia misy produit chimique no hoaninao hoe tsy mora akory miorganiser zavatra ohatr' zao hitanareo zao ampahafantarinareo zavatra mba hitsinjovana ny fahasalamantsika dia zany araroty zany lay fotoana lay fianarana ty tenena hoe ohatrany tsy dia nidirana lalina loatra le fampianarana an'le izy azo hidirana lalina satria azo zaraina maimaim-poana lay inona moa le dépliant lay nteneniny teo zany teny fotsiny hoe mba anao photocopie pasteur dia araky ny fampianarany zokinena teo mahafinaritra dia hoe le izy azo ambolena na eo atokotany ary zany hoe ianao zany raha manana inona moa zany karazana gony fotsiny gony fotsiny zavatra kely afaka miantokantona dia efa mety gony fotsiny dia afaka mamboly an'le izy eo atokotany na manana lavaranga rehefa misy toerana kely nyresaka taminareo ty atao hoe varina be ao fa nisy rangasinoa anankiray trano lavalava kely lavaranga loatra ny tiny ny andohany atreo amin'ny zokonaina teo documentaire nahitako an'izany tena ambolo ovy izy zay ny lavarangana nananany tena ambolo ovy tena vokatra be ohatran'izany ny ovony dia gony be dia be ny teo aminy dia nanomboka ny andasiny tao ambany zany hoe manana tsena kely izy tao ambany dia narany olona amizay ataony lavalava ohatran'ity ataony sipsa fa taty arina lasa ngeza be lasa izy mipamatsy karazana sipsa eraky ny tanàna lasa milliardaire hitanao tsika zany rehefa anao zavatra dia mitady zavatra sarotra be foany fa Jesosy Kristy ny tena inona aloha ny anananao mety ilazanareo hoe inona moa zany zao ny tena intéressant amin'izany resaka zany zay ty andreny vohatra fa tena azo atao na farafaratsiny ary ny tongolo maintso hoaninao mba tsy vidiana fianao ihany mamboly anazy zay zao manao an'izany dia tongolo dia tapahanao dia maniry indray dia iny ihany no alaina tena hafa mihitsy ny tsirony zay zao nisy taona tamin'izy nampianatra tany am-piangonana satria vorina ny fiangonana ray manontolo dia izy atsony dia mampianatra eo mihitsy izy adiny 3 adiny 4 tsisy resaka meo an'izao fa zay mahita hoe ndao manao plisplitsika dia amena solondasantsy izy dia nampianariny azy jusqu'à zay da hoe alaina ny tany dia ataovan'izao dia ty anaovanareo azy tena satria mampanopin'Andriamanitra azy izy koa mpanompon'Andriamanitra raha teo dia mizara maimaimpona zany izy no zany aza atao sakana mihitsy zany fa ararotinao zany le fotoana ionana zao ahafahana manontany hoe raha ohatra n'izao indray raha dia inona tokony atao zokonaina zay moa mifiantso anazy na rahalanaina dia zay mahatonga hoe araroty izy dia mbola eo dia anazava aminareo koa dokotera rehefa avy eo mivokany ara-pahasalamana mba tsy isin'le hoe rehefa milehibe anao dia mitaky tsikelikely amin'izay lay vokatra le aretina zay angambany misy fantaniana vazaha tsy lavitra fa tsy amin'ny radio atsy any fa mihaino an'le feo mivoaka makany dia sy zavatra anankiray sotra paster
raha ohatra ndray ka tany atao hoe tany vao zany nga mo tsy nambolena mihitsy na tany hita hoe mbola matoritory de mampiasa compost tsika le compost efa io zany teny gasy mihitsy efa lasako teny gasy le compost zany ravinkazo maitso de afangaro amin'ny bozaka de fermentena ao anaty zavatra ao tondratondrana potika fa le izy fotsiny tsy asina zezik'omby tsy asina zezika biby misy fa ravina maitso bozaka io amin'ny tany doran'ny olona io raha zay no atao amin'le tany manitra izy fa ny compost bio sy ny compost anina misy an'le maty soda de asina pipi anombo vavy otra mivarina mantsy ty zavadinira misy tsy azo kely izy de inona koa le saika lazaiko teo lasa le izy te lasa maty soda teo le farany teo asina pipi anombo vavy bozaka atao rehetrarehetra amin'le bio zany fa amin'ny compost naturel zany voajanary ravina maitso bozaka zay ihany tsy asina nini zay fantaniana ary eo mihitsy ianao sady ay moaty zany ny caméra de sady mijery aty satria mandeha youtube tsika zany nisy fotoana manararoatra mihitsy zokinay mba hazavo am'reto peno reto ahoana no mahatonga an'le hoe nazavainao taminay tany ambanivohatra hoe misy tany anankiray de le anankiray lany ny valala daholo le zavatra rehetrarehetra teo fa teo am'le tany ilany tsisy valalaninana mihitsy le izy inona no mahatonga an'izay hoe misy lany valala ny misasany satria mifanjakana lasa lany vola miady amin'ny valala ny afarany marina mihitsy zay tary an'le nento le tary am'le tsirebika zongerinayna ozy hatramin'ny dirany io zezik'io tany naty tany ozy de narary ny fambolenatsika tetya tanàna zany manara-maso tsara hatramariny zany ry nentoa hatramy diarao maso tsara ozy fa hatramy de zao mahatonga le izy hoan'le tany le zezika hoan'ny potika fa rehefa aveo ny tany io mamoaka fofo de en'le biby kely io fofony io hidiny eo izy ny anjaran'ireo biby zany hoe vokatry le produit chimique zany de lasa lany le produit chimique amin'ny manana an'le tany de lasa composé le izy potika eo zany le chimique de mamoaka fofona de le tonga le biby kely ihinana an'le toxine mihitsy le pozina avoakan'le de normal zany raha zany zao tena recherche ela be vao nahita zany de avy le namatsika tantsa zany de tifiriny amin'ny fanafody le io tifiriny io nefa arakaraky ny tifirina io no miverina ihany le cycle de mivoaka ihany le fofona mivoaka ihany fa ny olona taloha rehefa am'ty voajanahary ty fambolena tsy tsaha marary koa eo mihitsy matsy de toizanao zany mihitsy matsy mifantaniana mipetraka hoe fa maninona ary ny olona taloha tsy mila mampiasapiasa zavatra ohatran'izany raha mandinika zao nareo de am'izao ohatra ny lasa mila hoe pesticide asina produit be debe rehefa fa eo mihitsy nalasa sainy hoe fa maninona ary zao ny olona taloha tsy nanao an'izany nefa ankehitriny lasa tsy maintsy mila an'izany sy ny sisa zay misy pastera satria lasa niditra anaty tany ny zavatra artificiel zavatra nataon'olombelona fa ny taloha tsy nalala zay le resahana eo hoe ny tainombo vadika tsisy maka ny tainombo tsy natao zezika zany fa nampiretanafo na andrahombary ny taloha fa rehefa tonga vazany tondra le simika tozy ny teknisianna vazaha io tsy maintsy ampidirinareo miaraka amin'ny jezipahatra reo simika reo raha zany mainy taninareo manina moa zany potika ny taninareo de nalefa ny gasy makany anaty tany am'izay le de rehefa makany anaty tany io de potehan'le tany de mivoaka le fofona de tonga amin'ny bibikely de averiko am'le tambary am'izay nisy ministra zay tao Rafatomanga ny anarany tsy le ankiray fa ministra izy ministry ny fambolena izy tam'izany de zao tonga tao amin'izay zay sy le japonais de naka fotoana moa de nandray inona ny anareo zay tompokoa hitondra fanazavana vaovao momba ny fambolena voajanahary ahoana zany de sokafa de mijery eo izy ko ministra moa izy mierikerika sady my telefona ozy izy 7 kilometra zao mivalala ny morondava ozy inona ny vahaolana oentinareo
nisokafanay rangaty le ordinateur tonga de nandeha le vidéo tanimbary anankiroa ndray tsisy zezika ndray be zezika be tonga le valala ozy ianao tonga de tao am'le nisy zezika potika le anankiray intact ehoana mahatonga zany ozy le ministre tia tsy mamoaka fofona satria tsy ninana zezika zany taitra iangy zany hoe lay tambary mandeha mivatana mantsika de maheno hatrany ambany vohatra zany hoe le tambary zany nainareo voatratra n'lay produit chimique de lasa mamoaka fofona de tonga de mitangorona eo daholo ny biby kely atsony le fofona le biby eo enonareo zany atsony le fofona le biby kely ihinana an'le toxine avy am'le le pozina avy am'le fofona sy le zavatra hoanina eo zany ohatra lalina be reka le izy hoe tianareo ve reka zany asio tehaka andray araloha ary zany andry an'le tehaka tsy etanina fa ohatrany tsy nahazo eno de so de lava loatra ny ana pastera so de efa misy any angavo zay fa raha misy fanontaniana anankiray na roa de mamaly eo ahy zany ato moa misy fanontaniana be deabe ato fa 34 51 65 06 de aveo moa tokotera mbola nampy le manatrika ny manontany de nareo tonga de manangatana anangana satria fotoanantsika miazakazaka be vonjena dokotera mbola nazava igny keo raha efa nampiasana an'le produit chimique ao le fanontaniana ka te hiverina am'ilay hoe naturel ahoana ny atao zao ny fanaovana azy tonga de zay le hoe misaranono tonga de ampiasaina le tsy asiana ninina tsony fa asaina le tany tonga de eo azonao de rehefa miasa alohan'ny asana ny tany tsy ponina daholo aloha ny ambona tainomby eny plastika reny zany tsisy ilana an'ireny amin'ny fambolena plastika vato mety ilaina any le vato fa mety misy zavatra isan-karaza esorina daholo satria vao hiasan'io anao de lasany ambany izy tonga de ampiasaina tsy asiana ninina tsony le tany tonga de ajanona fotsiny mety am'ty daholo zany fa raha ohatra tany mbola matoro de mila manao composte ho avy zao fahavaratra zay tena te amboly de manao composte zay de le ambolena voalohany legumineuse tsara masony tsara tena mety na haricovera reo natao voalohany eo asana mahavaly an'zany zany tsy asiana ninina tsony zany tonga de alefa fotsiny amin'io izy aloha am'izay le fanao talofa tonga de avelandeha zany hoe restaurena mihitsy le force naturelle n'le tany averina amin'ny heriny mihitsy zany le tany ara-bojanahary zay zay nisy adventiste zay alefasy neneny ary aloha so de mila micro ihany izy fa tsy heno any amin'ny radio mantsy de lasa mangina be ao amin'ny radio reo vao tsy misy micro de sady afofoezina ihany rehefa miresaka sy eno so de matazana izy aloha le anarany Madame Vohirana faly mahafantatra amin'ny Madame Vohirana isa roa ty aloha faly mahafantatra amin'ny Madame Vohirana zay komatsy miezaka nenazy zany nijoloky vavolombelona za zany nanana tany kely de ny anahy ndray tsy zezika mihitsy io fa nalaiko le mangazo tany ambany vohatra de ny diavako de namboleko teo de ny anahy ndray mivavahako nadina le tany nadina fa tsy hoe nadina de mivavahako hoe Jesosy tia atao vokatra be de tsy zezika io tsisy ninina fa nambolena tao fa ohatran'izany ny angezana sady lava sotra tsy asiteako zany tena voninahitry Jesosy zany fa le izy fotony ray ngeza be anankitelo de le izy mangazo de aveo le izy nandrahoana fotsifotsy be ohatrany taratasy fa mamy be sady matsiro be zany mangazo zany sotra tsy tsy ampy moa ny fotoana tsy ampy le fotoana fa ratsy zany na fakanana amarana ko azy de hijanona am'izay misy namako adventiste zay any ananany io adventiste io izy mavita soufflera ray alina fototra zany tena mikandro ray alina fototra ray alina fototra 7,000 de zao isaky ny ino ty izy fototra ray de alefa n'le zezika zany de atorany ohatr' zao amin'ny tanana le zezika simika zany io priapapapa de za ry arinana ary am'le lamosina de mandeha ihany izy zany eo alohako manao an'izy de za manara-mamba mijery azy ohatr' zao de ahoana raha laha ty zezika be anao ty nareo tena
mahamon'olona ngena raha mihinana an'izao ny olona ahitatondra lanaina fa atao aloha zay mety fa ny ankizy mbola kely le mitandrina sabata ho vitanao fatan'le mamon'olona ianao tsy afaka de rehefa avy eo amindray miverina dia miasa n'le tany amin'izay izy dia maneno le angady piz le angady azon'le tany lasa ohatran'ny tisy maty saotra tompo ay lasa mafy le tany lasa mafy be le tany dokotera manitra dia aorianany dokotera tsika mametraka fantany saotra tompoko mihetsika tehaka ma so ndray dia hiditra amintsika indray dokotera manitra anazava indray ny ara-pahasalamana momba n'izany produit simika sy ny zava-tontolo iainana zay hainantsika izany isoratsika dokotera hitondra ny famelabela rakely asa raha ho hitako le resana aloha miarabantsika rehetra indray aloha miaraba dokotera miaraba tompoko miaraba tompoko tsisy fanehoana eto fa tsy maninona aloha hitetemy foana eto aloha le kabla fa tsy maninona zany rehefa misokatra ny sofina dia mety ny ten'Andriamanitra niboana azy leo amin'le Korintianina 2 toko 7:1 tsotra be zany zavatra efa hainareo tsenjera sara indraindray mila mamaky tsara vao mahay azy zany indray efa hainareo tsara Korintianina 2 toko 7:1 resaka fahasalamana tokoa ho tarititsika amin'le teo hitanareo moa le tenen'ny zokibe teo hoe enon'le bibikely le fofona nareo ve tsy gaga hoe rehefa maheno fofona zavatra anankiray mba tsy tenenako hoe fofotay dia tonga any anaty orona mihitsy le fofona dia aza ty fa misy singa miala avany amin'le izy tonga any anaty orona zay ny andrenesana fofona tompoko misy singa an'le izy mihitsy zany dia za tsy teny mihoatra an'izay eny tompoko ohatran'izay zany ny azahoan'le bibikely an'ilay fofona asa azonareo amin'izay le izy fanazavana avaty amiko tsotsotra be zany satria za rehefa manazava indray dia ataoko mazavazava be ohatran'izay dia amin'izay tsy sahiranareo dia rehefa misy fofona ratsy be reny zany dia tsy tsara miteny matetika ay maimbo zany fofona zany fomba fiteny matetika mba hafandray zany fofona zany ao eny tompoko Korintianina 2 toko 7:1 hoy izy ilay tenin'Andriamanitra amin'ny aran'i Jesosy manao hoe koa raha manana ireo teny fikasanareo isika ry malala dia aoka isika anadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka hatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra amen zay le teny ny tiako asongadina kely eto fotsiny dia hoe misy fikasana tsara aloha ao matotsika tongeto dia misy an'ilay hoe anadio ny tenantsika tsisy olona efa madio zany mbola anadio teny e dia zay niditra tetsirehtrarehetra zany tongeto dia maloto daholy dia mila fikasana tsara anadio ny tenantsika dia eo ambadika izay misy hoe ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra mazava be ny tenin'ny pasteur teo tsy resaka fanahy fotsiny fa vatana ny saina ny fanahy fahalotoana rehetra le fahalotoana resantsika eto dia le hoe reo le fahalotoana amintsika rehetra tsy hoe rehefa misasa isa-maraina dia madio tsy hoe rehefa mivavaka dia afaka ny fahotana fa mety misy fanahy fa misy virus kely mandehandeha ao misy zavatra apetraka tsara zany tsika zany raha olombelona mandeha ohatra zao dia olombelona feno fanahy rehefa manana ny tompo zay le izy fa misy mikroba kely misy virus kely misy zavatra kely hoentitsika eny dia aza dino zany fa io le ilaina dia zay mahatonga ny mpitsabo amin'izao fotoana izao miteny le hoe misy bakteria ilaina ao anaty vatana dia misy bakteria tsy ilaina amin'ny vatana ohatra ray fotsiny resako aloha mety mbola lavalava le resahana any amin'ny fanontaniana angamba ny resaka azy tsika ny betsaka ho an'ny olona zay manadio sofina matetika le kirina amin'le cura inona ny sosiny ary cure dent no asiany zavatra midikiditra any ry trombone be dia be sokisokirina avao ny sofina io manomboka amin'ity an'io ty dia tadidio raha mbola tsy fantatrareo fa ny sofina dia manadio tena eny tompoko le Andriamanitra nanao atsika
asa rehefa tafarisaka taminy nareo fa tsika tsy mba nangataka tamy mihitsy mba diovy ny sofiko fa izy manadio atsika amin'ny alalan'ilay misy bakteria mpanadio sofinao dia zay rehefa misy fotoana ohatrany misy taitsofina mivaingana kely milatsaka ho azy zay misy efa nanao an'izay ve eny tompoko nanadio tena io sofina io ary raha io no diovinao isan'andro satria ho izy anao hoe ho dioviko mba adio ah dia me maloto io tompoko dia mangidihidy foana fa inona mampangididy azy satria misy bakteria tsy ilaina manjary mahazo aina fa nasorinao le bakteria ilaina ohatrany hoe misy samyva kely zany ao le mpanadio tanàna commune reny dia rehefa asorinao any daholo ry samyva dia maloto ny tanàna ao ve mba tsy tenenako hoe ho an'ny vehivavy dia tsy tsara ny maloto toilette intime matetika ataoko teny ohatrany fa raha atao teny gasy zany teny foana mihitsy ty dokotera ty ao ve ary io tsy azo sasana isan'andro maraina toandro arivo isaky ny avy mandeha any amin'le WC mandeha mamany dia eo indray zao dia misy teny enao miteniteny foana teny gasy zany tompoko zay le teny gasy dia za tena za aloha rehefa mialetro zany dia hoentinareo ambavaka fa za mahitsy be rehefa miteny jereo tsara rehefa mandeha mamany ny vehivavy matetika dia lasa misasa izy manao toilette intime fantatry ny vehivavy zany dia mba eritrereto manomboka an'io avaiza mivoaka le amany dia avaiza le sasanareo samy hafa ny lalana zany dia hoe any amin'ny tsy mangididy indray no atrorina sarazonareo le fomba fiteny gasy dia aza manasa an'io matetika zany fa io le hoe lalanjaza dia malagasy zany lalanjaza dia manadio tena ary raha io diovina sasana matetika dia maloto rehefa avy eo dia misy n'ilay atao hoe perte ary rehefa misy perte dia mila manao déclaration de perte ao ve mba tsy hanaovana déclaration de perte matetika dia aza diovina be io fa manadio tena ao ve tsy milaza zany zany hoe tsy midio mihitsy koa za dia misy anarana oatra matsy aoriana fa io indre mandeha isan'andro raha be indrindra anadiovana azy mahitsy be amin'ny resaka zay le hoe ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra asa raha fanazavana raha teolojika zany fa hafa be mihitsy na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ao tsika le nofo amin'izay io resahako foana io zany dia raha hitarina kely zany ny resaka satria ny resaka n'le pesticide teo hoe ry herbicide sy ry rehetrarehetra famonoana biby kely sy ny karazany simika dia zao tokoa aloha ny marina ireo le fambolena amin'izao fotoan'izao reo dia misy famonoana biby kely matetika atao dia rehefa hisakafo zany ngamba atsika tsy hoe mialeto dia rapitso dia amboly dia mihinana raha afaka pitso fa tsy maintsy mbola hividy rian-dravoangy mbola hividy mibesarety ho an'ny nalakely ho anay ho entosy dia mbola hividy foana aloha rehefa hihinana sakafo indrindra fa tenenin'ny mpitsabo foana le hoe mba minanana legioma dia aza andrahoana fa hoanina manta ao venareo nydikan'izay dia le hoe lay amin'ilay mazava maniry voajanahary azy mihitsy no hoanina dia tsy simba lay singa mahavelona ao anatiny voalaza teo le hoe oligo élément fantikany docteur manitra an'iny dia hoe singa bitika mahavelona singa bitika mahavelona oligo élément kely ao anatina zavatra hoanina fa mitondra fahavelomana ary tena marina zany tsika tsy mahafantatra fa tsika ry calcium ry magnesium ry zao hoe fa misy singa bitika ilaina dia any anatin'ireny zava-maniry reny no azahoana azy dia izay ninanana azy manta matetika ao zay zany tokony ho atao dia zao mifipetrany marina tokoa fa misy mampiasa produit chimique dia ny hita amin'izao fotoan'izao aloha lesona voalohany dia mampiasa
karbonetra na vinaigre fotsy. Maka karbonetra erany sotro kely atao anatina rano. Raha ohatra zany hoe rano erany sio dia karbonetra erany sotro lehibe mety mandanindany ihany. Fa alona ao lay anana zay tiana hiala lay produit chimique aminazy. Ary voateny teo fa na dia hihinana akondro azy isika dia mba sasao ihany aloha le akondro so dia maloto. Ny loto teneniketo dia loto zay mety loto rehetra. Fa tena fangalana azy matetika dia zay zavatra zay. Karbonetra. Taloha tsika nampiasa an'ilay atao hoe permanganaty. Efa tsy dia mahita n'inona nareo zao. Dia karbonetra mahasolo azy tompoko. Atao anaty rano dia alomanao le izy eo amin'ny 3 minitra vitsivitsy dia zay vao karakaraina rehefa avy eo kobanina amin'ny rano mandeha indray. Rehefa manakobana le anana na ny karazany dia tsy ao anaty koveta no kobanina ohatr'izao fa rano mandeha mikorina ny anakobana anazy. Eo indray zao dia izy teny hoe ka ny rano aratsisiko. Tsy hitako izay ho tenenina mihoatran'izay rano mandeha no anaovana azy dia mitady hevitra zany amin'le hoe ahoana ny azahoako rano mandeha. Ao samy mitady hevitra daholo hoe barika kely no ataoko eo ambony eo dia lavako dia misy rano mandeha. Mety daholo zany ny sasany ara tonga dia ataony eo am-bava dia rano mandeha. Ao ve samy manao n'izay mampety an'le rano mandeha. Ny antony dia tsotra be. Rehefa anala n'ilay singa simika dia mba manaraka an'le rano makany izy fa tsy miangona ao anatin'le koveta ndray. Zany angely le eritreretiny men'Andriamanitra saintsika dia ampiasaina zany zay zavatra zay. Pesticide zay resahako zay na le famonoana bibikely fa tandremana ihany koa. Fa misy koa ny atao hoe colorant. Io le zavatra amidy be dehibe ny amin'ny toeram-pivarotana anatina barikety tsara tare. Jus de raisin jus de zao jus de zao. Eny tompoko singa simika ny abekazany io fa tsy le naturel voalaza teo. Raha manana le tsirena voatavo dia azo atao sakafo, azo atao jus, azo atao rehetrarehetra. Dia iny naturel, natoraly ozy tsika. Fa eny amin'ilay le mpivarotra zany zao matetika anaty barikety izy dia misy sarina voaloboka mahafinaritra be mihitsy dia le ao anatiny singa simika ny ao tompoko. Dia colorant tena betsaka ao. Misy an'le hoe E221, E107 dia mba jereva mifoniny fa misy be dehibe reny. Simika daholo reny. Dia misy amin'ireny ary le atao hoe conservateur. Le mitazona lay vokatra mba tsy ho simpa dia asiana conservateur. Ohatran'le olona manao an'irony mortadelle sy ny karazan'irony. Misy conservateur reny. Tsy mihinana an'ireny be dehibe. Sa zany eto tsy teny mihitsy hoe aza mihinana. Fa zaho kosa miteny hoe rehefa mihinana dia minana kely ihany. Fa aza miletra be. Tadidiny zao le hoe manararo paty rehefa mihina paty. Tsy dia fanao loatra. Ao ve nareo? Reny dia jereo isaka ary zany ny any ampitan-dranomasina ny vazaha tena mahavita mandinika an'io boaty kely rehetrarehetra io dia misy an'ity be dehibe ty diniany ny azy reny. Ny antsika angazany ny diniantsika. Ny antsika tonga dia le vidiny no jerentsika. Tsika tsy mijery zay any anatinatiny ihany fa ny vidiny. Rehefa zaka ny tsenako dia mety. Dia mila mitandrina manomboka izao. Tsy le produit ny lafo fa ny volantsika ny tsy ampy. Samihafa zany. Ao misy an'le hoe conservateur koa dia io conservateur io koa ohatr'izay dia mbola misy koa raha le hoe additif fanampiny ame ohatra sika. Misy le additif reny zany zao manome tsiro satria any amin'ilay ataontsika hoe colorant ohatra zany zao ataontsika hoe jus de manga dia ina moa ny lokon'ny manga zany zao mavomavo dia asiany colorant mavomavo aloha dia efa eo zay aloha. Ao dia avy eo asiany tsirona manga fa mbola eo ihany iny. Eny tompoko. Dia zay nke io dia rehefa hihinana ihany zany dia mba nareo ve tsy gaga maninona ny vazaha le niteneniny zokontsika teo vao nahita le zavatra ana dia niemotra dia mividy satria voalaza hoe bio
ka nampihira raha miteny eto amintsika hoe na mivehivavy eto amintsika koa raha ho ny bio dia tonga daholo ny vazala rehetrarehetra tonga any fa mitady bio nareo ve tsy mba gaga an'izany sady mimeme ihany ny antony tsotra be ny olona tsy mba mimeme mihitsy marary lava ao ve dia zany zany mba tiako mihitsy nareo mba tiako mitsikitsiky mimeme fa tsy hoe mahita jiro indray dia mimeme fa lazainy olona daly eo fa mba misy fotoana imezana dia mba mime fa misy eto zao efa ataoko zavatra mampime mbola tsy fantatra ihany reny mila metra tanana mihitsy tena zany tsy ampy an'le hormona miteraka fifaliana dia angatahana amin'ny tompo mihitsy hoe ry tompo meo azy ilay hormona miteraka fifaliana tokony manana an'izany daholy zay tsy mime dia zay tsy mime dia io mantsy le kilalao taloha hoe zay tsy mikipitsy asiko dia tia indray zay tsy mime zany jomody zay rova tadidy ve zay zavatra zay manomboka amin'ity an'io ty zany rehefa isotro jus rehefa ohatra zany dia le natoraly eritreretina le tonga dia natoraly zay fa alohan'ny hinanana azy ozy tsika teo diovina izy aloha ao ve zay fomba tsotsotra zany le meko le fanampozina ny vatana io tokoa mantsy dia misy vokatra mivantana sy vokatra maharitra hidirako amin'izay le aretina maro samihafa mety iseho tahaka an'ity zavatra miseo mantsy rehefa be dia be loatra ireo le singa simika ho antsika dia misy an'ireo le olona mangidihidy lava amin'izay mangidihidy urticaire ny ilazany ny mpitsabo azy mangidihidy dia tsika menakavy zany tonga dia any anatin'le marary aty ahona isaky ny mangidihidy ity dia marary aty dia aza fangaro fa manatona aloha mpitsabo vo miteny telefona ao ve satria tsy voatery marary aty fa na be kakana azy dia mangidihidy tompoko dia zay mahatonga ny dokotera miteny foana hoe mba minana odikakana fa tafiditra ao anatin'ny odikakana natoraly ny vonina papay dia rehefa mba mihinana papay hohanina ny nofony tsakonina ny voniny atelona miaraka eny tompo na tsara le anaran'le izy teo moustiquaire urticaire terme technique anaty tsy tadidy ary zany tsy maninona manjary manahirana ny tadidy en'izany be dia be ndray le misy an'le hay lasa asmatika hony produit chimique be dia be mety hiteraka an'izany misy tsy fahatomombanana eo amin'ilay tontolo iainantsika dia mety zany ny zavatra miseho reny le vokatra mivantana reny le aingakaingana dia tonga manao an'izao dia manao an'izao dia reny vokatra ireo le zavatra tsy milamina hohanina matetika tsy midika akory zany hoe misy antony hafa eto aloha zany tonga dia miteny tsy hoe rehefa miteny an'ity dia iny hatramin'ny farany ao fa mety ho iny fa mety ho zavatra hafa so dia mampiteny zavatra tsy niteneniko eto indray hoe araka nytenena misy oloatra an'izany zany dia hitanareo rehefa tonga any amin'ny cabinet médical zany dia miresaka zany dia rehefa tonga any amina mpitsabo hafa mantsy izy dia tenenina mihitsy hoe enao tsy mahazo mihinana hena intsony dia rehefa tonga ao amiko indray dia nena miova tsy hoe tsy mahazo mihinana hena intsony fa aheninao ny hena hohanina fa nareo nga mbola manam-bola foana hividanana hena isan'andro dia ozy izy mahazo mihinan-kena ve zany hitanao le saina miodina vao miteny hoe afaka mihinana hena dia ny ao an-tsainy hoe hay mahazo mihinana hena zany dia te hiletra hena foana tsy mety rehefa mihinana dia mihinana kelikely hitanareo ohatra ny japonais sy ny sinoa rehefa mihinan-kanina ny japonais tena mahay azy hitanao le mitsaingotsaingoka kely amin'le zavatra be dehibe hohanina dia misy legioma foana ao misy ohatran'izany zay le tokony atao dia rehefa mihinana aza manao voky loatra re olona io vavony io aza tonga dia fenona tanteraka tsy matsy zatra n'le ay feno dia feno ny kapoakako aza zatra n'izany tsika tena tsy tsara ny manao voky loatra teknika daholo ny ameko eto atonga tsika ho salama dia zao sady mandeha ihany ny fitatazana fanatitra iny any tompo iny tsara ihany mariana ny ohatr'izay tsy ina satria raha mandehandeha ho azy eny dia hoe sao dia hoe ho an'izy mirahalahy iny tsy ho anahy iny sao dia misy mieritreritra an'izany nareo zay le izy dia ohatrohatran'izay
tia le maharitra indray. Inona ozy nareo mahatonga le hoe olana maharitra amin'ilay finanana be loatra an'ireny zavatra andresahako teo, ohatra fotsiny, dia mety hiteraka an'ilay hoe homamiadana. Zay le izy. Mety hiteraka an'ireny hoe toe-batana diabetika. Zay le izy. Mety hampiakatra an'ilay tosidra avo loatra. Tsy dia fiteny loatra zany le hoe misy tension hony a. Misy tension daholo reto a. Fa ny sasany ambony loatra, ny sasany ambany loatra, ka na ambony na ambany dia samy tsy normal, fa leo amin'ilay antoniny zay le tediavina. Natsoratra masina raha misy hoe mangataka amin'ny tompo a dia angatao ilay antoniny. Fa raha diso manan-karena loatra ozy, misy an'izay ary raha diso mahantra loatra ozy izy dia ohatran'izany koa tension arterielle io. Angatao ilay antoniny, aza atao ambony loatra, aza atao ambany loatra. Ny tension rehefa ambony loatra mamono antsika, rehefa ambany loatra mamono antsika, dia mangataka amin'ny antoniny. Dia mazava loatra fa na inona angatahanao dia nareo manohy azy, dia ho azonareo zany. Raha mitoetra ao anatinareo mitenika dia tsotra be zany. Inona tsony moa ny ilana dokotera raha izany? Mangataka fotsiny dia efa milamina, dia efa mety zany. Ok, atsoaty zany zay efa tsy ananasa intsony. Satria zay le izy fa tia anankiray. Za zany mety soro-menotra foana rehefa miresaka. Tsy maninona ve? Tsy maninona. Dia any fantanina nareo mametraka dia valiana ny fantanina. Tia le izy ary. Nareo ve tsy gaga? Fa misy olona tonga ety amin'ny tempolin'Andriamanitra, mijoro vavolombelona, fa sitranin' Jesosy izy. Sitranin' Jesosy fa naninona? Ohatra, nisy homamiadana, dia nandeha nanao fifadikanina, vavaka dia fifadikanina, dia sitranin' Jesosy. Marina zany. Ny fanazavana matetika ny tsy azon'ny mpanompon'Andriamanitra. Ao anatin'ny vatantsika dia misy mikomandy isika. Fomba fiteniko foana io, tsika manana président kely, dia manana prime ministre kely, dia manana ministre maromaro ao anaty vatana. Le ministre maromaro ireo tova rehetrarehetra ireo, ny fo, ny vo, ny aty, ny sarakaty, ny tsinay, ministra daholo reny. Rehefa baikon'le président, izy kory tsy nandositra fa mbola ao. Rehefa baikon'le président dia miresaka amin'le prime ministre izy. Ny mpianatra mahafantatra an'izany hoe misy an'izany hoe hypothalamus, dia misy an'izany hoe hypophyse. Mpianatra mahay an'izany, dia rehefa hanao bac izy, dia rehefa hainy tsara ny lesona dia afaka bac izy. Dia miresaka le filoham-pirenena sy le prime ministre, ohatra ny ambony loatra ange zany tahan'ny siramamy ao anaty vatan'izany ohatra. Dia miteny le prime ministre any amin'le ministra tompon'andraikitra, any amin'le ary amin'ny vo ohatra. Ozy izy, be loatra le ty zany siramamy ao antsika, menimeny ny raprezy a. Dia ozy le ministra amin'izay, fa karakaraiko hoe, dia iny mampipipi foana an'le olona diabetika. Satria maninona? Anala le siramamy ao anaty raha izy. Ozy hoe andray andraikitra zay dia asian'ny pipi foana ianao na andro na alina. Fo foana intelo ny fo amin'ny alina, mandeha ny pipi foana. Satria maninona? Be loatra le siramamy dia mila analana. Kopy ve nareo? Tsy mahazo miteny izany ato pasteur. Ao ve? Le meme kosa aloha ilainy fa tsy miteniteny foana. Ary zay nangatahako aminareo efa miala ato dia mba hoetoam-bavaka. So dia anahirana. Zay le izy. Dia ty amin'izay le resaka cancer resahako teo. Ny vatantsika dia mila angovo. Arao tsara ty teniko ty Mila angovo ny vatantsika. Ny angovo ilain'ny vatana dia le atao hoe glucose indrindra. Avy amin'ny glucide, avy amin'ny siramamy nareo lafarinina rehetrarehetra reo. Ny vary hoanina io mivadika siramamy io rehefa avy eo. Io mangazo hoanina io mivadika siramamy io rehefa avy eo roneny Ary raha mamy loatra io mangazo io dia ny diabeta no atahorako voalohany. Dia ny vary, ny lafarinina, io mofo ry menakely, ry mofo gasy, io hoanina rehetrarehetra io dia hivadika siramamy rehefa ao anaty vatanao. Dia iny ny tokony miditra ny anaty sela. Dia ny sera ny kalakala mamadika azy ho lasa angovo.
dia iny mahatonga antsika hetsika. Zay le tsika olombelona nahay rangaly nanamboatra atsika. Zavatra misy tena mipetrapetraka tsara mihitsy hoe mihinam-bary dia le vary avadiny glukôzy dia le glukôzy lasa angovo rehefa tafiditra ao anatin'ny sela fa mampiditra ao anatin'ny sela dia le atao hoe insuline, zany mahavoan'ny diabetika. Ao venareo le olona voan'ny diabetika nge ohatra izao hoe za zany mety soromenotra foana tokony maharaka nareo fa sao dia variana fotsiny miaraka amiketo. Dia zao le izy mihinana siramamy foana le olona diabety resako io zao dia nefa le insuline no mampiditra n'le siramamy any anaty sela mba ho lasa angovo. Ianao nefa mihinana tsy mitsahatra dia ohatran'le zaza ao an-trano reto isaka metsika kely dia irahana foana io zaza io an-trano io tanam-palaivo kely le zavatra ry ambany ery dia mbola any amin'ny tohatra izy dia oay eto kely le pinsao. Dia rehefa tonga eo ndray izy dia rehefa mba midina any lahy dia mba eto kely le misy an'le chiffon kely iny fa ampiasaiko fa ohatra be menaka loatra ny tanao. Tsy mitsahatra fa irahana foana io zaza io ary ny loza dia ity rehefa irahana mankiremy le épicerie izy miletika any satria ozy izy za zao raha vao tonga ohatrany dia irahany dadanay indray dia miletika any izy fa hoana ty elabe lahy tany nga izy teny aminao hoe za leo an'le irahanao be olona be tao izy be olona be mihitsy tao le mpivarotra raha mbola nikatona za tonga dia mbola niandry azy ny sokatra raha moatran'izany ataon'le insuline ao anaty vatana rehefa mihinana siramamy be foana ianao dia leo izy mifarany dia tsy manokatra le cellule tsony hidiran'le siramamy ho lasa angovo avelany eo ny siramaminao dia miangona fotsiny ao anaty ra le siramamy be loatra amin'izay izy rehefa avy eo iny ny antony diabetika tompoko. Azonareo ve ny tiako tenenina ny dikan'izany tsotra be ho an'ny olona diabetika miletra siramamy loatra le siramamy teneniko eto zany tsy siramamy le fotsifotsy iny ihany. Misy mantsy miresaka indray ka ahoana zany ny dokotera tateliko nge zany mety fa za zao efa tatelo no ango fa tsy siramamy dia ndanatray jereo voaloha hoe ny siramamy dia glucose tately any glucose plus fructose mitovy zany sa tsy mitovy ihany zany fa tsy sahala tsika hoe mahiteny gasy tsara mitovy fa tsy sahala samihafa zany ndika le samihafa eto indray samihafa mitambatra fa tsy samihafa misaraka rehefa manoratra azy zay le izy ny dikan'izany tsotra be raha diabetika ianao aenao ny siramamy hohanina fa tsy ny insuline ny lerana be dia be ao ve satria le insuline nefa ao le izy tsotra fotsiny zao zany teneniko zany fa le cancer amin'izay nidirako satria mitovitovy amin'izay mila angovo ny vatana dia ozy le mpanompon'Andriamanitra za andeha ho any amin'ny tempolin'Andriamanitra hivavaka hifady hanina zao mifandehany efa hainareo ve le obolana malagasy hoe varinina amin'ny tafy fampanakarenina ka mitaikidi-trano raha mbola teraka talohan'le taty afarafa aloha tsy mahay azy zany varinina amin'ny tafy fampanakarenina ka mitaikidi-trano ny dikan'izany dia zao ny gasy hatramin'izay dia mandeha maka kitay andeha andrahoana sakafo dia tsy miandry hariva loatra fa tsy mahita kitay intsony rehefa hariva ny andro fa tsy maintsy mandeha aloloha maka kitay ka rehefa varinina amin'ny tafy fampanakarenina ny mpanakarena efa manana kitay be dehibe izy ao ny azy aragazo no ampiasainy dia ianao varinina miresaka eo dia mitatasiaka eo dia ty rehetrarehetra ty dia hariva ny andro tsy mahita kitay intsony dia ny dikany hoe mitaiky hidi-trano manao hidi-trano ho lasa kitay zay ny dikany hoe mitaiky hidi-trano ina ny dikan'izany ozy nareo satria mivaravarana taloha tsy mba misy vasety fa le hazo barahazo dia ino no ampiretiny dia raha pitsondray mitady barahazo vaovao raha ihany ao venareo ka le mpanompon'Andriamanitra nandeha mivavaka nanao fivadikanina tsy napiditra angovo ao anaty ao nareo tsisy angovo miditra zany ao anatytsika tsy ny sakafo izy ary ny sakafotsika nefa ny vary sy ny rehetrarehetra hitondra glukôzy ny azahoana fiainana dia tsy nihinana izy fa mifady hanina
Ary rehefa mifady hanina izy dia inona zavatra niseho izy nareo? Menimenina amin'izay le mpitondra aty. Tsy kolonelina. Misy le président menimenina. Olo ty e! Mila manana angovo nge tsika e! Dia nefa tsy napiditra angovo. Ao a! Dia miteny amin'izay izy amin'le prime ministre. Tady an'le izy lava ho anahirany ty. Dia laza le prime ministre mitady zavatra ao anaty vatana ho atao angovo. Dia ireo le sela simbasimba, ireo le zavatra tsy ilaina, ireo le zavatra manafitohana rehetrarehetra no angoniny no dorany. Ho lasa angovo. Dia izay mahatonga n'ilay selany omamiadana no dorana natao lasa angovo. Amin'ny teny frantsay, teny teknika ny ilazana azy dia hoe autophagie, mihinan-tena. Dia izany mahatonga n'le mpanompon'Andriamanitra mifady hanina sitrana tompoko. Zay ny dikany. Ampiasaina kely ihany le zavatra resahana ny antony hoe misy antony avokoa ny zavatra rehetra. Tsy zavatra tonga vazy fotsiny izany hoe satria fananinina no nivavaka dia sitrana, mifady hanina dia sitrana. Misy antony tompoko fa tsy vitavita fotsiny satria misy olona mety manana an'le atao hoe cancer ny anatiny. Eto indray aza mampiteniteny foana anahy eto ka midika hoe tsy ilaina izany le mandeha ary amin'ny hôpitaly a. Tsy niteny izany a. Manampy atsika be dia be anasitrana ny vatantsika izay fomba izay. Manampy be dia be. Ary izany mahatonga ny docteur Manitra tsy misakafo atoandro. Za mba dia ho tanorako. Za mba tsy te ho antitra foanako. Zay mampitovy antsika dokotera tanora. Dika izany aza manao voky loatra. Tena teneniko mihitsy nareo. Za rehefa voky loatra tena mijaly mihitsy a. Miolakolana gauche, miolakolana droite, tsy hita iny dia aleo tsy manao voky. Ary rehefa noana aza tonga dia mihinan-kanina. Zany nakitendray hoe fika daholy. Mezanareo aza hoe zay vao nisy hiraka amin'ny teniteny foana eto. Mialatsiny indray aman-dreo azo ametraha tanana ihany rehefa vita amin'ny fotoana. Zany zavatra omeko anareo zany tsisy izaran'izany aminareo tompoko. Fa zaraiko aminareo zany. Dia rehefa mahita an'le olona mijoro vavolombelona zany dia eritrereto hoe ay ve zany le zavatra tao e. Fa ity zavatra teneniko ity mety tsy ety amin'ny olona rehetrarehetra fa arakaraka ny olona tsirairay avy. Ozy ny tenin'Andriamanitra, za mamindra fo amin'izay tiako fo ary tsy mamindra fo amin'izay tsy tiako amindrana fo. Mazava ny teniny e. Raha samy mangataka ary tsika, misy mahazo, misy tsy mahazo. Izy ny tompony teny farany. Dia rehefa mangataka dia ataovy mihitsy hoe tenina tsy manaika fa omeo aloha. Anjaranao no mandresy lahatra azy. Fa ny fomba atao dia mety daholy. Izany zavatra izany resahako daholy. Io le tosidra avo be mila ampidinina. Dia ao anatina fomba fiaina io. Reny le mahatonga an'ilay tsika le hoe ny zavatra hoanina rehetrarehetra. Raha mahitinareo amin'izao fotoana izao le malaza be resahana amin'izao fotoana izao dia hoe antioxydant. Raha mpijerijery zavatra any nareo le an'ireny antioxydant. Ny dikany hoe antioxydant indray a. Hitanareo ohatra n'io le vy rehetrarehetra io mba tsy tiana ho arafesina dia asiana antirouille. Dia mivatantsika koa miantitra aingana loatra raha tsy misy an'ilay atao hoe antioxydant. Ny antioxydant zany raha tsotsorina filaza azy na tsy tadidy ary zany so dia zany indray no atao anaran-janaka hoe ry antioxydant ako. Fa eritrereto fotsiny misy an'izany ao anaty vatana dia mila mihinana an'io isan'andro isika. Ary voalazan'ny zokintsika teo le izy a, le hoe mihinana an'ireo le oligo-élément. Dia zany mahatonga antsika mihinana an'ireny hoe curcuma, ry sakamalaho, ry sakay. Misy miteny indray ao mantsy zao hoe hay mahazo mihinana sakay anga. Eny tompoko, mahazo mihinana fa mila mizatra. Rehefa tsy zatra dia aza mihinana. Fa mila mizatra mihinana. Ny sakay anisany be vitamine C. Ary misy sakay masika dia misy sakay tsy masika. Mampasika azy le agression, misy manelingelina azy dia ataony masika izy. Izay ny dikany e. Misy bibikely mitady hihinana an'le sakay
dia manao masika ilay sakay mba tsy holan'ny bibikely, dia izay mahatonga ny sakay masika. Fa misy sakay tsy masika satria tsisy manakorotana azy. Ary raha tiana asika ianao dia mila korotanina foana dia masika ianao farany. Zany mihitsy hoe zany hoe tsara ihany ny mahafantatra an'izany e, satria izay le izy e, misy antony daholo zavatra rehetra. Dia io le hoanitsika rehetrarehetra io, reny le misy an'le hoe antioxydant. Rehefa mba mahita zany le hoe jirofo, clou de girofle, rehefa mahita zany reny hoe curcuma, rehefa mahita an'izany reny le ataontsika hoe sakamalaho, tongolo gasy, tongolo aina. Le tongolo gasy koa tsy haiko izay namorona an'io, fa ny Frantsa misy an'io, any Russie misy an'io, fa natao tongolo gasy le izy. Tsy haiko hoe iza ny namorona an'izany. Tongolo lay reny izy. Tongolo lay ohatrohatran'izany io a. Hitanareo ohatran'le hoe alika gasy, rehefa ratsiratsy iny ka dia alika gasy. Dia nefa misy ohatran'iny koa alika any ananina any, ohatrohatran'izay. Dia aza adino ny reo le ataontsika hoe épice ao a. Eny an-tsena eny misy mivarotra azy efa amin'ny sachet be dehibe zao, dia mba havitanana ireny, dia mba asivony ireny ny sakafo. Fa reny ilaina be dehibe mba tsy hahatonga ny selantsika ho antitra loha loatra. Satria itsika miaina isan'andro io fotsiny manao respiration, mamoaka mampiditra rivotra oxygène io, dia misy singa me antitra ao anatintsika. Sarotra be manazava an'izany fa izay fotsiny hanazavako azy dia mba minanina betsaka. Io tsy dia mampanino izany fa afaka mihinana. Dia mizara manao an'izay e. Dia izay le antony anankiray. Inona koa le fahasimbana matetika mahazo? Maninona moa raha miresaka prostate ny lehilahy vetivetika? Izy avy ny lehilahy ato ny tanany. Dia aza atao ohatrany ny Dorcas fa mba tena ohatrohatran'izany. Ie, ho an'ny lehilahy rehefa feno 7 taona dia mivonto ny prostate. Ny lehilahy manomboka miasa ny prostate rehefa manomboka eo amin'ilay hoe taonany fahamotiana. Rehefa moty dia ngamba tsy horerana sahany eto zany fa samy mba motimôty ihany daholo tsika. Ao a, fantatrareo hoe moty azy zany. Za ndraika ho resahako eto. Fa manomboka eo ny miasa le prostate. Dia io prostate io rehefa feno 7 taona sika lehilahy dia efa manomboka reraka izy. Ny prostate no anisan'ny taova-mora reraka indrindra amin'ny lehilahy. Io prostate io. Io indray zao dia misy aiza moa misy an'izany. Satria izay zao tsy maintsy eretina. Aiza misy an'izany amin'ilay vatana. Samy mahita ny anazy daholo a. Zay. Izay meme fa mahafantatra. Izay tsy meme zany tena tsy mbola mahafantatra mihitsy. Dia mba bitsipitsy io ilay eo akaikinao tsy meme. Hoe ato misy an'izany. Ao a. Satria tena olana amin'izany a. Nataon'Andriamanitra ty amintsika le izy e. Tsy hitako izay mamenatra anareo ny itenenana an'izany. Satria ny fahasalamana io a ilaina. Ny afatra fotsiny amin'ny lehilahy, na manambady izy na tsy manambady izy, raha ohatra mantsy le lehilahy nanoka tena tahaka an'le hoe za tsy hanambady, nanoka tena ao anatin'ny soratra masina izy an'le olona ionka entoka nanoka tena, dia iny lehilahy iny any tsy nieritreritra vehivavy mihitsy dia tsisy problema amin'ny prostatany. Entoka satria le aty amin'ny commande mihitsy ny tonga dia efa miteny mihitsy hoe tsy han'ny lalana. Tsy mila vehivavy le président. Ohatry ny avava le tsy mila vehivavy. Tsy mila kosa fa mieritreritra. Tsy mieritreritra vehivavy. Tsy dia mieritreritra n'iny izy. Geny tompoko. Fa ho an'le lehilahy tsy nanoka tena fa célibataire. Zany hoe mieritreritra kely iny. Fa célibataire dia tsy tohizako indray ny dikany célibataire. Fa nareo ihany koa dia efa mahafantatra azy. Dia anontany eo an'izay meme hoe inona indray ny dikan'izany célibataire. Fa izay mahatonga nareo hoe tsy mpagaga fa ny fitsaboana amin'izao fotoana izao. Izy indray tsy ampy-taona eto. Tsangano tanany. Mahazo mody izy. Izao re le izy a. Fampianarana no ataoko a. Mbola ho lehibe nareo.
ho an'ny lehilahy manokana rehefa mieritreritra vehivavy na mieritreritra firaisana ranofo minao fa tsy fahotako ny ilazan'izany eto dia miasa ny prostaty tonga dia miasa ny ataony dia mamokatra tsiranoka izay hifangaro amin'ny tsirinaina tiana hoe tsisy ifandraisana amin'ilay ranonaina zay tena mateza tsisy dia zavatrava mihitsy io resahako io le tsirinaina amin'le matsirinaina azy dia mifangaro amin'ilay tsirinaina lahy ireo ilay atsoantsika hoe spermatozoïde ny tsiranoka omen'ny prostaty atonga ilay tosaka tsy ataoko amin'ny teny frantsay ilay fa hafahafa mihainao azy raha atao amin'ny frantsay fa teny gasy izy tsy hainareo ny dikany mantsy dia metimety kokoa mihaino azy nareo hoe tsy gaga amin'ilay hitanareo ilay hira teny frantsay faisons l'amour dia ohatra mety amintsika mihaino azy avadio teny gasy nge marikiriko be ozy nareo satria ny sofina adala dia rehefa mandeha zany ilay tsiranoka rehefa mieritreritra ny saina na paster ary manao zany rehefa mieritreritra io saina io dia mandeha ilay tsiranoka ka rehefa tsy mitoy any amin'ilay tena andianany hoe manao firaisana ranofo rehefa avy eo dia mivindavinda be io prostaty io satria namokatra tsiranoka izy fa tsy navoakanao ny tsiranoka tezitra be izy zany vindavinda be mihitsy zay mampivonto azy za ka ozinareo raha atao atoroteny any ambany zany raha be dia nefa tsy afeniko anareo fa nisy fiangonana ny antso ana dia niteny ana mihitsy hoe dokotera ataotsika amina fotoana ny toroteny za mifampianaranao zany fa tena ny ilain'ny olona dia natsondray any herinandro manaraka an'iny dia ahoana indray le kisy tany ovaire sy le kisy tany dia nitoy ny lesona fa androany lo prostate nyresahana ny dikan'izany tsotra be nanaovan'Andriamanitra tsika olombelona dia tsotra zany ke natonga amin'ny Paoly ny teny aza maimaika ozy izy fa raha ohatra ka dia ndana manambady misy an'izany ao tompoko ny dikany mba tsy hanananao aretina dia be dia be mihitsy ny marary antozy ny rehetrarehetra dia mivontovonto fotsiny ihany iny prostate iny fa rehefa ozy izy hoe rehefa tenana dia ndana manambady dia mifalia amin'ny vady mifatano ranao misy an'izany eo za tsy dia mamaky an'io matetika fa ohatra ny tadidiko hoe misy an'izany eo bien tompoko antony ara-pahasalamana ny natonga an'ilay tenin'Andriamanitra ny lazan'izany tompoko ary zay ny natonga an' Jesosy ny teny hoe mbola misy be dehibe tiako lazaina aminareo fa mbola tsy zakanareo fa daoko teoromanitra ny ilaza azy aminareo zay le izy tsotra ny afatro amin'ny lehilahy rehefa tsy hanao firaisana ranofo ty resaka ty ho an'izay manambady so eo indray misy mieritreritra vomivoaka eto dia hoe raikitra zany e ho an'izay manambady aloha azava ny resaka vita fanamasinana so dia ampiteniteny ny zavatra tsy niteneniko eto raha vao mieritreritra tompoko dia tanterahatra amin'ny farany aza manao zavatra tsy lobody zany mahazo hoe nareo dia mitodika ny vehivavy amin'ny resaka raha tianareo ho tsara ny prostate ny ramsehanareo dia aza miafiafy tompoko misy tsy niteny mihitsy inona raha nytianytenenina satria ny amin'izao siansa dia mametraka tsara mihitsy hoe ny fanaovana firaisana ranofo matetika eo amin'ny mpivady dia fisorohana ny cancer amin'ny prostate eny tompoko tsy zany ny lesona taloha ny lesona taloha dia hoe rehefa manao firaisana ranofo be loatra ny lehilahy dia tratran'ny cancer amin'ny prostate zay diso amin'izao fotoana izao zany kory tsy midika hoe dia miteraha maro satria tsika olombelona koa dia misy ilay atao hoe fotoana mahalonaka sy fotoana tsy mahalonaka midika fotoana mahalonaka dia hoe raha eo ny tena ohatra miteny azy zao dia misy mihatra hoe so dia tsy tokony ento ny tenenina an'izany dokotera misy miteny an'izany zao nareo fa eto ny anaovana an'izany satria ny zaza hitombo anambady tokony mahafantatra an'izany amin'izao fotoana izao nge tenen'ny ministera sy nrehetrarehetra hoe antao hiroso amin'ilay ataontsika hoe fanabeazana le ndesanao teo
eny tompoko tsy hoe famonoana tsy kelikely ny olombelona tokoa fa fandrindrana ny fiainan'ny fianakaviana arindra ny fandrindrana tsy voatery mihinana fanafody fa mijery ny momba ny tenako azoko atao tsara mihitsy ny miaraka ny vadiko fa tsy hiteraka rehefa avy eo fa misy olona angery olona nareo vetsy sao dia mbanareo ny tratran'izany isaky ny avy miaraka amin'le ramosea le ramatao dia miferitrena mihitsy ay sao dia hopevoka-ndray azy zao dia miandry le farany volana tongavan'le lio le rà zay vao tsy bevoka-ndray azy zany satria matahotra nefa le Andriamanitra nanao atsika nametraka tsara mihitsy hoe amin'ity fetra ty raha eo ny misy firaisana dia bevoka ianao raha amin'ity fotoana ty eo ny misy firaisana dia tsy bevoka ianao le vatany zany tsy fahadisoko miteny izany ndikan'izany tsy voatery hinana fanafody tompoko ny fanabeazanay zany fa mifantiniako momba sy ny momba mivadiko natoraly zany nareo ihany to hoe mihinana tsirepika natoraly mahafinaritra dia mba ataovy natoraly vetivetika dokotera fanindran-dalana amin'izay mihitsy fa atoizanao mihitsy zay Sao dia voamaly mihitsy a no mpiandra maromaro vehivavy fa saika nanahirana satria nampianatra ny zareo makasika ny fona raha miteny zay le misikla ny vehivavy hoe raha eto nareo tena zay pastera tsy mahito izy nareo zany naninona fotsiny am'izay dia nandeha tao any fa ho any fotsiny fa dia bevoka io tsara tsy bevoka io dia tam'izay ny resaka mihitsy hoe zany zavatra zany ingeoa tamin'ny mpinto aminay tokony izy tona teny resantsika eo am-piangonana satria rehefa tsy itsika no ampianatra ny mpino a dia zao tontolo zao no ampianatra anazy satria zany inge zavatra naturel vatatsika e azonao zavatra tokony ho fantatro mivatatra hoe inona ny momba mivatako rehetrarehetra dia zay mahatsara an'le hoe sorana ny dokotera mety izy tona raha ngamba tena hoe asaina ny olon-dehibe na mpivato fotsiny ary mety sa tsy mety aloha zany e azo tehaka raha mety zany ary dia anao zay mihitsy ny atoko amin'ity an'io ty a ampafantatra ny tanora sahady fa rehefa iroso ao fanambadiana izy dia misy andraikitra raisiny amin'ity vatany ity fa tsy mandefa hoany fotsiny io vatany io hoe sasako maraina ny tare dia efa pare azy ay tsy zany fa miomana mihitsy ny vatana ray manontolo ny amin'ny hoe raha pitso azy zany zao ahoana dia raha afaka pitsoko ny ahoana dia raha misy ohatr'izao dia ahoana miomantsika e ny tena tanjona zany dia tsotra be ahoana ny tsy atongavana any amin'le hoe olona tsy salama fa mba ho salama mandrakariva zay ny tanjona e dia ny tanjona dia za manokana miteny foana amin'ny olona manao hoe le foana teneniko eto FONA fa tsy le hoe foana le hoe tsy misy ninona miteny foana zany manao hoe ny sakafo no fanafody voalohany tompoko mahaiza mihinana mahaiza mihinana rehefa mety zavatra hoanina dia mieritrereta nyresaka pastek zao tsika teo nisy pastek ngeza be mihitsy dia tsika rehefa mihina pastek dia le menamena ihany no hoanina docteur manitra rehefa mihina pastek hoaniny menamena tsakony ny voaniny hoaniny ny fotsifotsy satria ao anatin'ireo samy hafa daholo ny oligo élément hoentiny ho an'ny vatana raha mihinana menamena fotsiny ianao dia siramamy mibetsaka ao raha mihinana any amin'le fotsifotsy ianao isy amin'le citrulline mibetsaka ao zay tena ilaina be dehibe ho amin'ny vatana indrindra manala n'ilay siramamy be ao anaty vatana raha mitsako ny voniny ianao dia misy zinc be dehibe ao dia milamina ho azy ny prostate kinona nytetaviko mihoatran'izay hoaniko ny menamena tsakoko ny fotsifotsy ateliko ny voniny tsakoko tsara ny odiny ariako dia amin'izay koa mera tsy mba menimenina e ny problema atsika fenfako ny tanàna e zavatra tokony hoanina arianareo fotsiny rehefa mihinana voatavo tsy repika azo hoaniny ny odiny eny tompoko eny tompoko diovina tsara arak'ilay ny teneniko hoe ahoana ny fanadiovana azy azo hoaniny iny ary io tsy repika io ary raha ny tena tokony ho izy tsy andrahoana fa izy mavomavo be iny afaka atao ohatran'le hoe smoothie ho sika hitanareo le atao anatin'le mixeur sina rano kely dia citron kely dia mixena izy manta iny dia sotroina tompoko tsika hoa ndrainay variny e menimenina be efa lafo zao ny charbon konenareo andrahoana daholika
misy zavatra tokony amboarina ao ve rehefa mihinana voaloboka na le nofony ny sasany atsipony fotsiny le hodiny dia indray hoe manisa fotsiny an'le voniny hoe dia manisa hoe telo zay voniny na roa zay voniny re ny tompoko hohanina ny tompoko ao anatin'iny misy le antsoina hoe resveratrol zay tena ilaina ho amin'ny fo sy ny lalandra ao anaty soratra masonao misy ny hoe misotro divay kely no ny amin'ny ambavafonao fa maninona ny ambavafo no isotroko divay kely satria ny divay tamin'izany divay mena avy amin'ny voaloboka mena ary ny voaloboka mena misy an'io antsoina hoe resveratrol io tompoko dia mahatsara ny fo sy ny lalandra milamina ny aty amin'ny resaka toso-dra milamina ny aty aretin'ny fo sy ny rehetrarehetra afandray le marary fo noho ny ataon'ny ramosea afandray iny so zay naiko teneniko so dia avy andray satria atao anatin'ny soratra masina dia misy mihitsy ny atao hoe divay niotrika ela sady voadio zany ny ao ny atao hoe divay niotrika ela sady voadio dia divay tsy nisy alcool dia ho anandray zany ny atao rehefa tena mahazo an'le divay tsika amin'izao fotoan'izao dia mifanaonay azy tsotra be tapohanay rano atsasaka ny litra ampangotrahanay moramora eo izy miala ny alcool dia misotro izay menakavy hatramin'ny zafikely heritaona misotro tompoko eny tompoko dia aza mianatra afy ny azo zany tsinonako randriny zay ao anaty tsara izy rehefa le mahazo divay zany atao zay ilany alcool satria ao anatin'le divay misy an'le voaloboka mena zay misy an'io le zavatra ilaitsika io dia atao fotsiny zay ilany alcool ampangotrahana iny dia miala ny alcool fombafomba tsotratsotra Canada matetika rehefa amin'ny andro ririnina be reny rehefa avy manao fotombaka ny efitsika dia misotro divay mafana vin chaud eo ampivoahana dia miara misotro daholo ny rehetrarehetra efa miala kely ihany ny alcool misy alcool ihany fa kely ihany ao ve dia mbola toizako ve sa oka izay nena ina koa mbola tsy voalavo tena ny anton'izany dia zao zange pastera misy fotoana mieritreritra tanao tsika le mandro fandraisana iny dia le indraindray tsy tena divay no atao fa siro dia indraindray ara colorant no atao hitanao le barkety colorant ngeny ao anatin'iny dia aloha manao zavatra tsara kokoa tonga dia mividy manao jus naturel manao jus naturel na za zany teanao mihitsy aza zatra mividy an'le barkety synthétique sy chimique fa mitedava zavatra tsaratsara kokoa aty amina jus naturel eny fahasalamana no teneniko fa tia ndray kosa nefany tsy hoe rehefa mihinana dia marary fa rehefa mihinana matetika iny tsy tsara zay ndray zany zao misy tonga eto za zao manomboka androany tsy mihinana siramamy tsony raha manomboka androany tonga dia hoaniko ambanin'ny hodiny manomboka androany tonga dia lazain'ny olona daly eo tenisany na tamin'ny pasteur amin'ny voanjo rehefa tianareo ohatra hoe mihinana voankazo mamy loatra ka atahorana hiakatra be loatra ny tany siramamy ao anaty vatana dia mihinana voanjo miaraka aminy satria ny voanjo misy menaka misy fibra dia misakana ny siramamy tsy hiditra be loatra ny naty rà le izy nge fikafika kely be dia be pasteur le odimena iny azo hoanina fa le karoka be iny kosa ka sao dia lazain'ny olona fahafa be indray hoe neny reto koa dia hoanina daholo ty rehetrarehetra ty fa io zany be dia be tiako atongavana aminareo zany niteny zokontsika teo le hoe inona le niteneny teo le voamaina ry katsaka ry tsaramaso voanjobory ina moa ny anarany amin'ny teny frantsay légumineuse adidinareo ve ny atao hoe légumineuse dia le voamboan-javatra reny ozytsika hoe voamaina fa io koa tsy fantatra hoe voamaina lena sa voamaina maina ao misy voamaina lena tsinona le tsaramaso lena tsaramaso maina
voamaina mantsy izy aran'ireny dia izy le misy an'le odiny ivelany rehefa mihinana azy. Be dia be mihitsy antsika amin'ny teny hoe ay makarary vavony. Tsaboy ny vavoninao fa misy efa aretinao zay matory ny makarary vavony ianao. Zay sarotra le voniny zay indrindra ny tiako tenenina fa tsy ao amin'ny vavony mandevina n'iny fibra iny fa any amin'ny tsinay tompoko. Dia fermentation no ataony any amin'ny tsinay. Dia miverina any amin'ilay microbe teneniny zokintsika teo indray amin'ilay izy hoe ny tany avelao fotsiny naturel amin'izao dia ohatrohatran'izany kiny eo anaty tsinay ao. Efa ianareo ve ilay fomba fitenin'ny mpitsabo matetika hoe ny tsinay no atido faharoa atsika. Rehefa tsara ny tsinaitsika dia faly mandrakarivotsika. Matoa zany misy olona tezitezitra lava, tsinay ny problème. Marina zany misy tsy milama tsy ampy ilay microbe ilaina. Tsy ampy. Dia zay ilay amboarina apatsevika fa za dia manana cabinet médical ao Ampefilo, eo akaiky amin'ny poste de police ho an'izay tena anao consultation mivantana. Docteur manitra rehefa mandray olona dia eo amin'ny atsasakadiny eo. Za tsy mandray olona latsak'izay fa miresaka raha ohatra ka ny andohany marary voaresaka ohatrany amin'ny tongony izy vao mivoaka ao. Zay le izy ny antony tsotra be ny misy olona tonga eo amiko zao dia mitaraina izy dia nefa feno hodipotsy izy. Zavatra anaty kibony ihany mitaraina dia ozy le hodipotsy aloha jerena voalohany. Fa aretiny io. Fa maninona be hodipotsy ny olona anankiray. Champignon io ny hodipotsy champignon, mycose. Fa maninona misy mycose ny olona anankiray satria amina asida kokoa ny hoditra. Ny mamy mantsy dia acidifiant ny ilazana azy. Ny mamy mantsy dia acidifiant ny ilazana azy. Dia zay ny teneniko ny olona matetika ratsy any angery reto le hoe mamioditra manolona. Ratsy any angery reto le hoe mamioditra manolona. Fa ho an'ny mycose fotsiny. Mba tsy teny vahoaka. Ratsy. Ataovy zay tsy atonga ny ao anatinao mamy loatra dia milamy io. Dia fomba fiteniko amin'ireny olona misy hodipotsy ireny, misy fanafody atao fa ny fanampiana azy rehefa mikobana dia manaova karbonetra kely ao anaty rano ikobanana farany. Satria ny karbonetra manala ilay asida kokoa amin'ny vatana. Dia tandremo mampiasa an'ireny le savony misy citron tsy mba tsy tenenako le anaovana publicité fa asidra loatra ireny ka rehefa asidra loatra dia manararoatra ry champignon ao rehefa misasa zany dia io le savony gasy io savony nosy io fa tsy mizesy tamin'le savonnette. Asa zatra manao savonnette zany reny misy produit chimique matetika ary le produit chimique manjary asida kokoa ny vatana. Dia zany no olana fa mpizarytsika ao zay fomba fanaovana azy. Dia ho an'le misy fanafody atao zany fa ho fanampiana azy mba tsy angididy foana dia mikobana amin'izay ranona karbonetra zay dia avy eo mandalo any amiko amin'izay manao consultation. Satria tsy eto manao azava be dia ara manao hoe reto avy fanafody atao amin'ilay satria zay tsy mahazo miteniteny fanafody ohatr'izao. Ao sao dia misy anontany ka inona zany ny fanafodin'le zao tsy mahazo miteny an'izany zay satria bety. Dia zay koa raha tsy mahazo miteny hoe manatona fa ny fomba fiteny hoe manatona ohatran'le hoe ny épicerie akaiky anao indrindra. Dia rehefa iviten'le izy dia ny anay indray zany izay dokotera akaiky anao indrindra tony za no akaiky anao reo aloha zao eto. Zay le izy tsy fantatro sao dia tokony fanontaniana ay reto no mila fantarina. Misy taova anankitelo tena miasa be ao anaty vatana. Ny atiny voalohany ao iny foa iny le tenintsika fa marary aty asa raha mba fantatrareo fa amin'ny alina ny aty no manadio vatana, manadio aty, manadio tena ny aty amin'ny alina. Mila matory zany amin'ny alina raha tena tiantsika ho ara-dalàna ny aty dia aza mihinan-kanina be loatra amin'ny hariva. Tena miteny aminareo mihinana fa aza manao be loatra hariva. Rehefa mihinana dia aza atao zavatra mavesatra
ny dikany hoe sakafo mavesatra dia sakafo mavesatra amin'ny lanjany sady sakafo mavesatra amin'ny sokajiny. Zay zavatra sarotra le vonina mavesatra ny dikany, zay zavatra be loatra mavesatra ny dikany. Dia inona riany ary ny azo hohanina izy nareo dia minana zavatra maivamaivana, misotro rano fotsiny amin'ny alina. Zanareo fa azavaiko ny antony, nda ho ary azavaiko. Zao fipetraka ity vatantsika ity, le nanamboaran'ilay nahary azy. Ozy izy, amin'ny alina nareo no matory. Ary rehefa matory nareo amin'ny alina, fa ny taovao anatinareo tsy matory fa manadio trano aloha. Ny ato manadio trano, ny tsinay manadio trano, ny atodo manadio trano. Inona ny trano dioviny ny atodo? Zay zavatra nataontsika rehetra andavanandro ty ataontsika eto ty. Petrapetraka ao anaty sainareo ao fa amin'ny alina izy no mandamina azy any anaty kazie. Eny tompoko. Ka raha tsy matory tsara raha alina dia ho adinonareo daholo zao zavatra teneniko anareo zao. Fa miparitaka fotsiny ao io. Tsy milamina. Fandaminana ny atodo dia amin'ny alina. Dia ao izy manao an'ilay mametrapetraka ary zany mahatonga ny zaza manana memoara tsara. Aloha izy atory amin'ny alina. Misy eo hoe sandratra zany dia meko malalaka na dia matory. Tsisy. Fa zany koa tsy midika hoe matory foana andray. Fa rehefa matory dia amin'ny 10 alina ka hatramin'ny 4 maraina, eo ny tena mila matory tsara. Amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 maraina. Tsika ihany ke miteny an'ilay hitanareo ilay tenenin'ny olona, ozy ny olona. Aleo mifo maraina toy izay miaro tory. Tsy izay ve ilay fitenin'ny bebe? Oraka izy aleo mifo maraina e, fa tsy tsara miaro tory. Dia marina zany a. Tsika anefa rehefa tanora kristiana zany, satria ery anao vey e. Dia miaro tory amin'ny foana. Eny mbola tanorako. Fa manimba atodo zany. Ahoana indray ny aty? Ny aty manadio vatana. Tena somary mengeza kokoa izy amin'io alina io. Manambomboatra rehetrarehetra satria hiasa be izy ny maraina. Dia raha ohatra tsika zany ka hihinan-kanina betsaka dia mbola mampiasa azy ihany. Ny trano tsy voadio, ny loto mbola ampidirina satria ny aty dia anisan'ireo ilay taova manadio ao anatintsika. Mandalo daholo mipozipozina rehetrarehetra io. Na io le resantsika hoe insektisida sy ny rehetrarehetra io, mandalo ao amin'ny aty io diovina. Dia raha ohatra ka miasa foana tsy mitsahatra, mihinan-kanina foana maraina, atoandro, hariva, vao misokatra fotsiny io vavy io dia mitsako foana ny atany. Dia ozy le gazy hoe tsy mba maninona moa ny vava. Misy ohatran'ny fiteny kely zay. Dia ny vo ra manary loto rehetrarehetra. Dia zao tadidio tsara. Nareo ve tsy mahita hoe rehefa amin'ny alina tsy tokony mifo pipi be loatra, fa indre mandeha ihany raha be indrindra. Misy ara tsy mifo mihitsy, fa rehefa tonga ny maraina dia lasa mandeha mipipi, mba tsy teneniko hoe mamany. Dia ireo marika eo tsara rehefa mandeha mipipi fa somary andatrandratra tokoa le lokony, somary foncé kokoa ny lokony. Ny antony tsotra be, mihena ny quantité-any fa betsaka ny loto mandeha. Ty zany mila mipetraka tsara. Rehefa anontaniana olona, manahoana zany rehefa mipipi ianao? Madio tsara mihitsy. Rehefa madio io tompoko ratsy. Satria matoa io fotsifotsy be madio, tsisy zavatra miala zany ao anaty vatana. Fa maninona tsisy zavatra miala ao anaty vatana? Satria tsy ampiny ao anatinao. Azonareo ve mahatonga le izy? Satria misy olona mieritreritra foana, zange rehefa mipipi tena fotsifotsy tsara mihitsy. Ratsy zany ny dikany. Tovitovy an'le madio tsara teo. Fa mipipi tsara dia somary mavomavo. Tsotra ny dikany. Raha misy zavatra be loatra ao anaty dia miasa ilay rein mamoaka ny surplus rehetrarehetra. Be loatra zany anario any, be loatra zany anario any. Fa io zany tsy miteny, tsy dia tsara loatra le mitahiry. Ozy mantsy ny le sohatra masiny tamin'iren'le hitanareo le hoe manany latsaka avy any an-danitra dia ahoana ny nanaovany ity? Ozy le Andriamanitra zany zay ho an'ny lisany andro ho any ihany no alainy lisany. Manao ela moa izy, ohatrany tsy nanao ela izy. Zay ho aninareo amin'ity an'io ty ihany no aninareo. Angonina ozy izy. Dia nisy nanangona betsaka, dia naninona le izy? Simba sy loha. Dikan'izany
zay zavatra ataontsika zany ohatrohatran'izay daholy atao fa maninona no tenareo aza manao voky loatra satria raha vao be loatra no hanina dia mivadika tavy iny le masiso dia aza mijery olona hafa fa ny tenanao jerena raha vao ngezangeza ty raha vao misy raidraisina dia io zany le masiso teny fonako amin'ny tompo fa io mila alana il faut consommer ahoana ny consommeran'io io le mitaikidy-tranony resahako teo tsy mampiditra fa tonga dia mihinana ny zay efa ao fa ny tenin'Andriamanitra amin'izay zay hoaninareo androany any na misy ifandraisany mila vakiana tsara ny soratra masina dia mianatra n'izay zavatra izay ohatrohatran'izay io ao anatintsika io dia jerevy koa fa rehefa maraintsika vao mandeha mikaka rehefa tsy kaka sakafo amaraina sakafo atoandro ny ariva fa maraina mikaka fa maninona tsy isaky ny avy misakafo dia mikaka marary ianao zay rehefa mandeha any WC mandeha mangery zany impirisana isaky ny maraina amin'ny enina dia tonga dia efa miteny mihitsy ty ndao tsika ho ary aloha amin'ny enina tonga dia niteny io amin'ny enina dia mankany ary raha tsy amin'ny enina iny mandeha any ianao dia ho sahirana satria efa mipetrapetraka tsara ato mihitsy le programa amin'ny enina WC isaky ny amin'izao zany ty vatantsika ty dia aza korontanina izy misy mantsy olona matahotra andeha hanao toalety na any amina WC an'olona hafa tsy azo atao reny indrindra vehivavy misy vehivavy efa te pipi zao dia tsy mety sa tsy pipi raha tsy any aminay tsy azo atao zany ary zany ny any tanana mpitondra fanjakana hoe mba fenoy fipipiza ny eraky ny tanàna manjary ny pipi gauche droite ny olona satria tena ilaina ny tonga dia mamoaka an'io rehefa poritra fa tsy terizina fa rehefa terizina ely io misy problème rehefa avy eo dia manjary tonga hatrany amin'izany le be dia be ny aretina azo amin'izany zay reny azo resany sao dia misy fanontaniana raha naparain'ny andro areto dia za miteny foana fa aloha ok'izay fa hoy zany raha aman-dreny taty hoe teny maro tsy lozanota impira zay ny nanota teto tsy efa be dia be ve mety ho ampandrony ianao raha ao ara dia mila mpiandry-apandro mahandro 3 andro zany iny koa indray indray manimirana misy zatrazatra koa ny olona tonga vao mahita le olona fotsy 7 andro ianao raha ihany mpiandry reto sy misy fanontaniana ary eny tapaka dia mafy dia mivazavaza tsara ary aha 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 mazava be zany makasitraka amin'ny fanontaniana mety hoe efa mibebaka fa ohatra miverinao foana l izy ohatra mafanafana ohatra ny ratsy atao kavana foana io io zay zavatra ataon'ny olona anankiray dia efa atao anaty saina aty tompoko misy circuit intégré ao nareo tsy mahita raha eto aho zao miteny hoe voasary makirana dia raha nitondra voasary makirana dia nididiko teto le voasary makirana dia nitsifiko ohatran'izao dia misy rora daholo any anaty vavany satria efa mipetrapetraka ato anatiny ato raha vao voasary makirana dia marikivy dia misy rora mivoaka dia manao ohatran'izay mipetrapetraka dia ohatra zany koa io zavatra eo le idiran'le hoe planina 20 andro plan de 21 jours matetika efa tsy dia resany zany misy fahazarana atao mandritra ny 20 andro tsy tapaka dia lasa fahazarana mipetraka ilay izy zay ny tokony atao miezaka zany dia zay ny dikan'le hoe ndana loha dra tena ndana anao fanazarana vatana mihitsy fa ny any afatro amin'ny lehilahy tsotra be rehefa tsy anao raha riva aza mieritreritra an'io tsotra ny any afatro misy olona mandeha manao mission mivadiny ao an-trano raha io ny eritreretiny ho diran-doza izy any ampanaovana mission
fa rehefa any dia mandeha fotsiny ohatrany tsy manao inona rehefa tsy eritreretiny ty loha ty zany tsy maninona io e tsy voavalo izy le rahalahy io zany tena ohatrany hoe odi-basina alika e ny mandositra mety ao ve nareo aza mieritreritra n'io firaisan'io mihitsy aza mieritreritra zavatra manahirana aza mieritreritra zavatra pridandridan'io aza mieritreritra an'io fa raha vao mieritreritra an'izay fotsiny ty loha ty nanitany maso fotsiny dia tonga dia miasy prostaty izy nga miandrely zany izy tonga dia ohatran'ny maramily e rehefa misy baiko tonga dia exécution Andriamanitra miasa tena Andriamanitra namorona antsika zay koa zany natonga an'Andriamanitra ny teny mihitsy hoe raha misy olona ka mijery ka mila azy fotsiny dia efa manota efa manota izy satria le saina zany namolavolana satria efa tena tonga dia any zany e mba sisenenako hoe endreto ny tena mety a ho anareo izay lehilahy manana olana dia atsovy manokana dia tsy miresaka eo amin'ny trehan'le tsy manana olana ao ve nareo tena satria raha iresaka an'izany eto dia misy tena tonga dia mieritreritra amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'ny devoly tena amin'ny dia ianao an'izany eo dia izany indray nidiran-tozy eto satria ny manafotohany azonareo ve le izy zavatra ohatrany izany fa tena anio dia misy miteny indray ary raha vehivavy hafa indray iny iny koa mbola resaka hafa koa andao mba asiana hoe sekolin'ny vehivavy sekolin'ny lehilahy sekolin'izy mivady tsy mety zany e tena azo atao zany e azo atao zany ka zay man tsy mieritreritra zao zay sy rahalahy letsy hoe tokony hanao organisation tsara lavitra anao izao tsika da anasantsika rehetratrany am'le hoe misy zavatra miseho tsara le asehoko le ohatra zao ndraindray man tsy izy telo lahy reto foana no hitanareo fa tsy izy telo lahy reto dia organisena tsara dia eo tsika mampiantso hoe fa mety zany vady mihitsy no antsony tena zany tena anareo an'izany mety zany hitanao hoe mahatonga an'io le vehivavy hoe misy kiste de l'ovaire hony e misy inona hony e manao an'le cancer mahafantatrareo moa fa 31 moa androany ny farany atao hoe octobre rose ny octobre rose dia firesahana momba ny omamiadany nono sy ny vozony tranonjaza dia maninona kaiky amin'ny misy omamiadana ny nono satria ilay hormone ao anatin'ny vehivavy miakamidina isaky ny mihetsika ity miakatra kely izy dia tonga amin'ilay atao hoe manatody dia midina kely indray dia mandeha raha dia ohatr'izay foana dia ohatr'izay foana ary zany mahatonga ny vehivavy tsy mitondra voka atahorana kokoa ho tratran'ny omamiadany nono sy ny omamiadany ataontsika hoe ovaire ny ohatrohatran'izay ny antony tsotra be tsy mba misy fitsaharany mihitsy le hormone fa miakamidina eo zay le izy tsisy repos rehefa be voka matsy ny vehivavy ray dia ny hormone tsy miakamidina tsony fa stable be ry ambany ary zay mahatonga n'le vehivavy rehefa be voka izy tsy misy raha mandeha tsony isaky n'le daty eritreretiny iny satria mahitsy tsara le zay mahatonga antsika olombelona ny tenenin'Andriamanitra hiteraka fa rehefa be vokytsika dia milamina le hormone dia mahazo aina kokoa ny vatana tsy reraka ary zay ny tenenako an'ireo le vehivavy tsy mba mitondra voka sao dia ampiteniteny zavatra hafa eto indray ndao ry tianao be voka tsy zany tsy niteneny zany fa nyteny misy mandray vilana ngendraindray dia firesaka amin'ny data rehefa avy eo dia dokotera manitra mihitsy no niteny taminay ngery dady hoe mila manao be voka hono zahay tsy zany ny teneko andana aloha miroso amin'ny fanambadiana dia any mahita n'ilay voka ary raha tsy mitondra voka any ara dia mbola mitsabo tena indray rehefa avy eo hoe ahoana ny azahoako voka dia misy koa le resahantsika teo le oligo élément ilaina amin'io voaka tsy tonga io dia be dia be ny zavatra atao hoe misy zavatra natoraly be dia be azo resahana any zany izy fotoana tany dego rehefa niasa tany amina tobo-pahasalamana dia mampianatra zangy tsy voazao ange mampianatra zavatra ohatr'izao hoe efa tamin'ny taona 7 mbola misy tsy teraka taminareo no efa niasa nanao an'izany fomba fataoko izany dia reny vehivavy tsy miteraka mpivady tsy miteraka dia resahako
tena rehefa nidego tokoa tsinona dia miresaka ohatrohatry ny ahoana nareo dia any mantsy misy fomba mahazatra hoe rehefa avy manao firaisana izy mivady dia lasa ingana le ramatombo sasa ahoana koa ary zany ho a nareo ve manao saosy dia tapohanareo rano indray rehefa avy eo a ohatry ny hafahafa ho a zany a vehivavy azy zao mahay an'izany resahako zany lehilahy zao tsisy kopy amin'izany mihitsy tsy mety zany matoa ilay Andriamanitra ny teny tamintsika hoe amin'ny alina ny mpivady ny eo am-pandriana misy dika ny tompoko matory mitsilany lay tranonjaza avoakako hoe daholo ny secret an'ity vatantsika ity ny tranonjaza io tompoko manoatra an'izao raha mitsangana ny vehivavy manoatra izao antéversé ny ilazana azy manoatra izao ao hoe samy mba manao ny tontolo rehetra zao daholo ny vehivavy dia tadiofa ohatran'iny ny habean'ny tranonjazanao ohatran'io ny sasany ataony kelikely tsy tia ngezangeza ohatran'iny ny habean'ny tranonjaza dia manao ohatr'izao io tompoko ohatran'izao zany raha mitodika aty dia ohatr'izao zany izy manao ohatr'izao fa manina manao ohatr'izao tena mahitsy be am'resaka aminareo ho ampivady zany ty resako ty rehefa matory izy manao ohatran'izao zany ao a ohatr'izao zany ny paoziny rehefa matory izy ny tsirinaina lahy tompoko rehefa mivoakany amin'ny mahalany dia miazakazaka miakatra normal be fa rehefa matory ao manao zao miakatra zany izy mamonjy an'ilay toerana tokony andianany le Andriamanitra ao a mahay zany ny dikany hoe amin'ny alina zany zavatra zany no miseho fa tsy mahatsana be ity tsika tsy ohatry ny akoho indray zao dia tsisy ime nefa efa te ime mafy mihitsy mba meme fa tsy maninona mahatsara zany fa misy ohatra teniteny foana mihitsy tsy miteniteny foana zany teneko anareo zany fa milaza le Andriamanitra nanao atsika fa misy zavatra tsy azo tenenina mantsy raha zany kosa no atao hoe ary amin'ny toro-teny arifa angamba ny olona mody daholo tsy zany no lehanay aty kanefa za miteny aminareo fa ilaina mamantatra an'izany amatarana zay tokony ho atao dia zany zavatra zany zay dia fanontaniana hafa indray sao dia misy raha tsisy moa vao maika tsara entomboka misy angadrano fa tsy hoe voan'ny angadrano misy angadrano ao a tadio tsara le niteneniko teo le misy ela teo hoe champignon mangididy sa tsy mangididy entomboka champignon dikan'iny matetika dikan'izany a be loatra lay problema dia misy champignon karazana hodipotsy ihany io ary raha any amina faritra hafara le volo mihitsy ny mientaka dia fomba fiteniny azy any avaratra taitaisola fomba fiteniny any avaratra zany miala mihitsy io champignon zany dia le afatra teo mitovy ihany mikobana amin'ny rano asina a karbonetra aloha dia amin'izay a miala kokoa le asidra ao a fa manantona mpitsabo maka fanafody hitsabona azy zay fa za tsy teny eto hoe ty le fanafody tsy mety zany fa lasa propagandy fa manantona mpitsabo zay nge nidikan'le aza manao dokotera teny ao ve dia raha vao tsy mahay a mangididy aty dia iny tanany iny nefa ndray mandehandeha aty dia mangididy daholo ny faritra rehetra satria miparitaka le champignon zay ny atony misy hafa ve aloaloha le tovolahy oy amentsika tehaka mafy be koa sitra mba efa hitana ao anatin'ny sotra masina matsy hoe indro ny lehilahy zany tonga dia masamy mihitsy tonga dia mijoro ty ny micro se eny tompoko mpisaotra jauna no arako eo amin'ilay resaka sakafo moa ny andohantsika teo sy anina dia fisorohana mino fa presque efa tafidy sao anatin'ilay ninana an'ilay zavatra misy simika sy ihany ohatra hoe manta ninana manta ohatr'izay dia ity mo fisorohana zany dia iteo ny dokotera no nyteny hoe asasana amin'ny rano mandeha sy nohatr'izay le olona zany efa ninana dia ahoana no isoroana amin'ilay après an'lay hoe mikrosy ve miazakazaka ve miaro misotro rano ve inona no le tokony tena
ozy le soatra masina hoe samy efa nanota daholy eny tompoko dia ndao hibebakary zao le fibebahana le fanazarantena isan'andro tenen'ny dokotera foana hoe 30 minitra nareo mihetsiketsika mba hainareo indray nidikan'le mihetsika indray ve fa maninona tsika mihetsiketsika fa maninona ny hoe mandeha tongotra ny tsara raha nandeha tomobila nandeha lavitra tsika mivonto io tongotra io misy antony mampivotoana io satria misy rano tokony iodikodina ao anaty vatana fa tsy miodina eny tompoko ny zavatra fantatritsika dia le hoe système sanguin le hoe miala vao anaty fony raha dia aparitaka manerana ny vatana dia miverina any amin'ny avokavoka ho diovina dia miverina ao anaty fony ray ho aparitaka ny fo no pompy mampikoriana an'io raha io fa ny tsy fantatritsika dia mbola misy fanaripako ao anatytsika ao ary le fanaripako dia le hoe système lymphatique ny ilazana azy rehefa maratsy tsika dia tsara misy raha mandeha aloha dia mivaingana le raha dia ohatra misy rano fotsifotsy kely zay foana mandeha lymphe ny ilazana azy système lymphatique ny amin'ny teny gasy re tsy fantatra fa fanaripako ny ilazako azy zao matsy mifandehany reo lay loto rehetrarehetra ao anaty vatana zay tafiditra dia mandalo any amin'ny fanariana rano maloto iny système lymphatique ny zany mifandray amin'ireny le hitanareo le hoe atody tarimo rehefa misy microbe be ao amin'le olona dia misy atody tarimo rehefa misy atody tarimo misy cancer le olona dia misy atody tarimo any zany ny fako ny mandeha ho diovina ka rehefa iny mantsy tsy misy pompy tsisy ohatran'le fo manetsika fa itsika mandeha no manetsika an'le izy iodina tsara dia raha mandeha zany tsika raha mandeha tongotra tsisy olona nandeha ohatratra zao azo atao tsara mihitsy hoe 10 minitra maraina 10 minitra atoandro 10 minitra rivo fa 30 minitra ary atao dia rehefa le mandeha tongotra indray misy olona mandeha tongotra dia milodaloda be eny ndao mba haingakaingany areraka tsy mety fa rehefa mandeha dia mandeha mailamailaka ao nareo amin'le mailaka ilaina mihetsika ny vatana dia zany mahatonga amin'ny fotoan'izao raha mijery le tiktok any anatina tiktok nareo dia ozy izy fahitanao fahasalamana dia manaova an'izao itenyolo dia mandetsika vatana manaova an'izao itoolo manaova an'izao itoolo hitanareo reny ampetsika vatana tompo reny fa za tonga dia teny anareo brositra manaova pasifo manasana dia sady faniny ao trano no salamy anao be mihitsy tsika rehefa le manao tenenay mba mihetsiketsiky mamonjy salle dia an'le bisikileta tsy mihetsika iny inona ny tombotsy ho azonao eo ny any an-trano mitebiteby lasa izandray iny zao vola lany ianao tsy hita trasy inakaniny ianao vao mody atory vao tonga atao trano dia ozy izy ka za mbola nampiasa vatana tonga dia manasa body fotsy sady faly madama laminy anao zany io hoe re ataontsika rehetrarehetra vohevitra mihitsy hoe tiany mahafaly ahy mahasalama mahafaly ny ao an-tranoko mitombony zany amin'le hoe za tsy maintsy mamonjy maraim-baovao isan'andro le raha mise zany mba mitena mba mipetrapetra kely aloha izy ngananaiky fa nandeha foana izy dia mikorotana ny tokantrano rehefa avy eo dia ino no entiny any amin'le fiangonana rehefa zay mikorotana ny tokantranoko ry Jesosy
kenao fotsy varavaranako le fotsy varavarana teneniko samy hafa amin'le hoe tena mila manompo amin'ny tompo a fa nga izy ny tena tsy maintsy any am-piangonana miala tsiny atompoko aminareo any amin'le hoe tsy maintsy mamonjy fiangonana fa mitoerana rehetra zay etsonareo ny anarako eo a mamaly anareo a inona ny tianao ataoko aminao sotra za zao ny amfanaoka rehefa mihinambary taloha dia le mikipy mihitsy dia le mivavaka dia za zao tsy manao an'izany intsony fa isaky miakatra ao mbavako le sotro no mitena merci Jésus satria indraindray tafiditra ny telo dia tapakatapaka io fa tsy mihetsika dia mba isaky zay miditra no mitena merci dia io zay toizy dia merci foana zany ny anay ny a zany tena miova be ay tena tsy afeniko anareo ny a miova za rehefa mivavaka zao tsy mikipy tsony mialatsiny tsy hoe mampianatra zavatra fahafa za zany satria mila mivavaka amin'ny fotoana rehetra eny ampitondrana moto ave zany dia ikipy rehefa ivavaka zany efa mitondra moto mody any tosy eny ambony moto eny ilatsahany tena mila mivavaka dokotera dia mivavaka sady mandeha iny le hoe mivavaka ampanahy fa raha mikipy amin'iny mitona amin'ny poto dia nina zany ataoko 2 ans nain vita mivavaka tonga any an-trano aho zay tsy haiko nareo fa ny ahy zany ny ahy ataoko amin'le tena mety aminahy dia rehefa oziny Jesosy aminao hoe bon tsy milama dia miova miova za zany tena tsy haiko re olona ny fomba hitenena anahy ozy ny olona ianao koa sarotra mandray anao za koa nga mo azo raisina zay azonareo ve le tiako teneniny ny olona tsirairay samy manana ny mampiavaka azy ary le miavaka aminao tehirizo anomezam-boninahitra n'le Andriamanitra ao tena ny azy zany zay ny any tiako atao amin'le izy ho an'ny vehivavy remarqueo zay ny any afarako amin'ireny za mantsy misy fotoana nalaina maseur nyresaka ohatr'izao tany amina masera dia tena tsy indray mandeha tsy indroa fa tena resahany dia za zany miteny masera mihitsy hoe ndana mijery nono matetika fa ny masera satria tsy mavesatra dia mety anahirana amin'ny atao hoe tumeur ao amin'ny nono dia tsapaina matetika io rehefa misasa izaka maraina ao ary masera dia mba jerevy io zany hoe fisorohana ny atao raha hipetraka amin'izay zany tsika hoe nihinana an'le zavatra be dia be foana dia zay zavatra izay ny ataoko dia eo ny itenenako le antioxydant le nresahako taminareo ho anina daholo reny karazana épice reny ao tsy ao indray sao dia tonga ny an-trano any tonga dia sakay rankopy kely iran-dozo eo fa mihinana kelikely matetika asisina kely eny reny ny sakafo ry persile ry thym ry inona koa le fanao amin'ny sakafo ry tongolo gasy ry tongolo haignon mihinana matetika an'ireny fa tsy rehefa marary mikohaka akory vao mihinana tongolo haignon be dia be fa isan'andro mihinana tsikelikely dia tsy mikohaka ao venareo tsika ny problema tsika rehefa marary vao mihinana an'le izy efa naiko tantaraiko tato daholo nge zany hoe inona ny tombontso azo avy amin'ity azo amin'ity satria tsy tantarako an'izany vao tonga any an-trano nareo ndia hinana kely anina aloha nga iny amin'ny andro iny ihany fa amin'ny fotoana rehetra voanjo afaka mihina voanjo eran'ny tanany isan'andro ny inona koa tsy fantatra tantarao ny akondro tsy mahazo mihinana be dia be raha tsy hoe mpitondra bisikileta satria mamy be loatra iny dia nitenenina teo le akondro le masahana amin'ilay produit chimique misy dikany iny voasana tsara dia iny efa teknika nomena n'ilay mpanotrika akondro ny fanotrehana akondro talonge ka setroke afo fa zao nge tsy zany tsony produit atao anaty koveta dia misy an'le produit dia alona isaky ny akondro ao fotsiny dia mipetraka ary dia lona dia mipetraka ary dia lona dia mipetraka ary dia masaka ho azy eo eny avy eo zany io zany ny fanaovany an'io io akondro hoantsika io zany daholo io zao dia rehefa mihinana azy fotsiny zay ny itondranam-bavaka iny koa tompontsoa inona mampiavaka amin'ny mino sy ny tsy mino ndraindray tsika rehefa mba mihinan-kanina eo zany tsaramaso ny laoka dia vavaka Jesosy dia mba taio ty tsaramaso ty zany koa fomba fivavaka ny anahy zany teneniko kely hoe sosisy ny laoka zany dia Jesosy dia taio ny sosisy miaraka
tahiony ohatrany hoe mivazivazy amin'i Jesosy fa tsy mivazivazy fa tena tahiony Jesosy izy miaraka amin'ny ovy tahiony anina sy nrehetrarehetra dia izao no olana rehefa hihinana an'ilay tsaramaso dia ozy le ohatra aza mihinana be loatra fa somarary kiby eo nga tsy efa nentina ambavaka hafahafa be dia ohatrohatrany zany fantaniana hafa zay ny androany amanaraka andray aza teny mihinana zavoka io azo hoanina ny odiny ihany ny manahirana zavoka voany ny azo hoanina nofo ny azo hoanina voasary makirana azo hoanina daholo zany ny inona koa ny ovy aza voasana tsony diovy madio tsara fotsiny hoaniny miaraka amin'ny odiny na andrahoana na endasina ny inona sisa no resahako tena marina za resahako zany tapany faharoa manaraka eny ary farana fotoana dia izy aloha tsanganany tanana zay mbola maniry asina tapany faharoa le fandarina rehetrarehetra izy mirahalahy miaraka mihitsy na fambolena aty zao fambolena vahoaka be ny manontany dia ahoana ny anaovana an'le zao reto misy dia hovaliana amin'izay fotoana mampety azay satria amin'ny 10 ora mantsy efa misy fandarana hafa ndray eo amin'ny onjapeo dia isorantsika an'Andriamanitra ny izy mirahalahy metsika tehaka be ry zareo alohany amin'izay sotra tompoko taitaitra ny any an-trano mandefa mesazy sy miantsoantso mijanona pastera tapaka ny ity zay tena liana be dia tsy hoe akory hoe mampilendalenda ho fa hafa mihitsy ny manatrika satria misy fihetsika tsy hita za zao teo tena naray zavatra be hoe raha ohatra ka tsy matory raha alina dia adiniko daholo ny zavatra nampianarina satria amin'ny alina ny mampirina n'ilay zavatra ny saina dia nisy zavatra be tonga dia voaraiko anatiny teo koa zao voaray teo ihany koa ny hoe tsika kay raha misy fahazarana volentsika eo anatin'ny 2 andro akoatrin'le fanapahana ozina zany raha nasika anao dia mianatra tsy masika koa anao anatin'ny 2 andro dia afaka ao zany tanao zany zao dia zavatra ngeza be dia zay zao mahatonga na manana fahalalana be satria angoniko daholo reny dia zaraiko any amin'ny rehetrarehetra any dia ary pastera mahay tsisy hoe nahay fa nisy nampianatra dia nahay rehefa avy eo dia reny zao zany zavatra nampianarin'ny dokotera zany misy olona zao hoe zay tsy niteraka pastera dia akoatrin'le asan'Andriamanitra fandroana devoly sy fanapahana ozina dia tokony misy sakafo koa zany atoran'le olona tsy niteraka hoe mahireza koa mihinana ny reto satria misy dia zay le akambana ane zay fahalalany zay nareo raha makao amin'ny dada dia meny dada minana an'ity dia mila mahay an'izany tsika manasa nareo amin'ny tapany manaraka fa hiresaka zay telo mirahalahy ny ahafahana hoe rovina tena mba fotoana mety tsara amin'ny zoma heriny ve dia alamitsika ny amin'ny zoma iza no avy amin'ny zoma heriny raha amin'ny zoma heriny ohatra fa mbola antany aloha hoe afaka very zareo aloha isa manahoany any atamatavy izy mirahalahy reto dia eno akoatrany amin'io raha mikoatrany amin'ny heriny afaka ihany koa ohatra hoe amin'ny zoma tsy amin'ny tapabolana satria amin'ny tapabolana vokatry ny fifoazana ao ambany 14 fa amin'ny 2 tokom-bolana zany hoe tsy amin'ny zoma zao tsy amin'ny zoma fa amin'ny zoma zao misy foana ny zoma fanavozana fa izy mirahalahy no resantsika eny amin'izany fa misy foana ny zoma fanavozana dia anasanantsika rehetrarehetra fa tena fa lasa kely ny lera misaotra indrindra ray aman-dreninay na jirobe na marina an'izay ary misaotra indrindra dokotera manitra ny amin'izany rehetrarehetra zany dia Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fitianareo ny amin'izay rehetrarehetra izay tsangana marina antsika satria efa nioatra kely 10 minitra ny fotoanantsika misaotranao za ary raha eo fa tsy nafeny nawana yosa tena sitraka tukumbabazu ananis ilo ny verana vava sitraka izy mimetraka lalana finday vetivetikanao dia amin'izay mba tsy tiampo le fantanila dokotera koa afaka mametraka anaran-davy mamety na mahakasika le fambolena tianao tsonareo fa tsy paster Josiane satria tsy haiko mba resinoty le izy aiza mahitana raisinoty zany 034 06 255 18 034 06 255 18 nareo raha mandefa message zany nareo da alefanareo ny 18 voaray ve 034 06 255 18 zay moa tsy tany 18 sy tanina taloha tany izy taloha no sy tranony docteur
3483 3483 678 678 23 ny farany 23 fa teneniko io indraindray tsy voarayako fa mety hoe mandray olona na tavatory fa asivy message kely dia mba tadidiko satria raha mbola tsy ao anaty répertoireako no mandeha eo ilay izy dia indraindray tsy dia azoko loatra fa afaka jerena koa ny anaty Facebook misy docteur Manitra Rakotoarivony ihany misy Manitra Rakotoarivony fotsiny ihany dia afaka manao MP ihany nareo tonga amin'ilay fitenin'ny olona hoe abonnez-vous dia miresaka any sotra tomboka nge fotsiny ndray mizalato mahita le fanontaniana ato anaty SMS vahoaka be ny ato dia kompatananao nareo dia zay le laharana finday zareo atsoina voninahitryandriamanitra ray vavaka avy atrantsika fahaly be zay Jesosy fa nitombo fahalalana ringana ny olona noho ny amin'ny tsy fahalalana Jesosy dia ndraindray zay mandeha ila amin'ny fanompona dia miara-panaty karakaraina fa ndraindray ny vatana lasa reraka ndraindray koa zay Jesosy tsy manana fahaiza-mandamina dia araka izany fampianarana rehetrarehetra zany dia takatry ny sainay fa kay miara-miasa ny zavatra rehetra sozytianao na ny firafitry ny tenanay ara dia natorinao tsy raray avy ihany fiasan'ny saina fiasan'ny vatana ny prostate ny tranonjaza ilaina ny fahaizana zany Jesosy tena nandray lesona ngeza be zay androany tsy voavidim-boly zany Jesosy lafo zany raha ny vidiny fa androany ny zarain'reto rahalahy reto maimaim-poana ho anay zany ta io manokana izy mba amin'ny ankohonany rehetra Jesosy ho tsarovanao araky ny tena hoe misy mamea fa mitombo fananana ihany ho ianao koa dia mankasitraka indrindra dia mametraka ny tohan'ny fotoana rehetra eo ampilatananao ta io manokana koa ny zoma fanavozana sy fampiorenana mba hanovozany olona fahalalana tsara anao Jesosy ahafahany miroso misimisy kokoa amin'ny fanomponanao mba ho saina salama vatana salama dia misy ny fanahy salama araky ny nanambinana ny fanako no hanambinana ny tenanay iray manontolo fa raha tsy salama ny vatanay reraka izay tsy afaka manao asan'Andriamanitra ihany koa koa dia misaotra indrindra ho fisaorana ianao fa tena feno ny fampianarana Jesosy dia hisaotrana io ny telo mihitsy zay manao hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy saotra Jesosy rainay ho zao ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety atany tahaka ny eny an-danitra meo anay io ny anina sazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra nay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay am'iraiso ny sodrano avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ny hitahiry ny fahalalana tsara ao anatin'ny sainao sy ny fohamam-panahinao ka ho tanterahan'i Jehovah aminao ny teniny hoe ho tahaka ny hanambinana ny fanahinao ny no hanambinana ny tenanao iray manontolo ko aza matahotra fa zany efa nitary-dalana anao androany napafantatra anao zay tokony ho fantatrao fa ny fanahin'i Jehovah nefa ao anatinao ankehitriny mandehana amin'izao herinao izao ataovy zay azo ny tananao atao fa indro ny tanan'i Jehovah nefa momba anao saotra Jesosy nitera sy niaja ary mivoninahitra teo anao rery any amen ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fany masina amen eo vetivetika fotsiny eo aza miala tapahana kely ny radio tapahana kely ny radio dia niatsisa mandeha raha sitrakareo sosikevitro manokany ity raha izy mirahalahy zao ny tany am-piangonanay tany am-piangonako fa eto moa tsy fitandremako dia matetika izay manao fanatitra karazana solona lasantsy azonareo tiako tenenina satria ireo nafarana dia mandeha moto sy rehetrarehetra tsy nitaky an'izany izy androany fa maimaim-poana so mba tokony misy karazana fanatitra ihany ho zaraintsika ataontsika solon-dasantsy ho an'zareo hevitra ihany ana zany le nitatazana teo dia an'ny fiangonana ray manontolo iny azonareo zay fa za zao za tsy nanampiantso an'zareo dia ohatrany hoe malahelo hoe alefako mody fotsiny efa tena nizara betsaka ka raha misy satroka ray re any tena tsy maty antoka ianareo ty zany zany no teny azy ka raha misy fahabedesana dia za teneny hoe paster ho nampanao an'izao anareo dia zay mba voatatytsika rehetra eto ho zaraintsika ho an'izy mirahalahy tena hoe araky ny teny hoe zay nampianarina ny teny oka afoy zavatsoa dia raha misy manana satroka ray vetivetika any dia tsy manina ataontsika dia tatazana dia mba homena solona sasany satria na nitondrana ny gitara be io na nitondrana antony video projecteur tony minao fa nahazo lesona nareo nahazo sa tsy nahazo aloha andro avana consultation be zany raha any ny dokotera any
de andao zay mba zay foy nahary ary zato na tsisy ary tsy manininy fa zay foy de iny am'ranabaviny de mba alefaso amin'iny sase iny zay tena fonareo hoe tia ho atao anatin'izany misotranareo mirahalahy fa moatra malahelo eny hoe andeha ody hoe ndana rizy mirahalahy fa tsisy ty anatin'ny posiko ty fa de zay fonareo zay mahafony tena de zay mavita de afaka mena mody veloma daholo zay efa navita tsy agnatanana anakavanana ataovy tsara ozy izy de am'izay miala ny cholesterol sy ny diabeta rehetrarehetra atsanganana tsara sora tompoko de alefaso ty le satroka afatsika manatanteraka azy eto matainy jesosy daholo ianareo sotra tompoko veloma daholo ny amin'ny Facebook any tainy jesosy ny any amin'ny onjapeo sotra tompoko